marina ihany koa izany fankalazana fa 5 taona na ampitandrina azy zany. Anatanteraka izao fotoana izao izay tompo. Milohany zany nefa araka ny teninao mandrakariva hoe roa elohany devoly dia andositra anareo izy satria raha mivory mantsy ny zanak'Andriamanitra dia mba eo kosa tana manelingelina manakorotana mitondra tsy fifantohana manao izay fomba rehetrarehetra tondra fanakorontanana any anatin'ny fonay anatin'ny saina ihany ka araka mibaikonao sy ny fahefanany menao anay hoe toery ny devoly dia andositra anareo izy satria izao famantarana izao no anaraka izay mino hamoaka demony amin'ny anaraka izy iteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy handray menarana izy ary na dia misotra ava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny koa amin'ny anarany Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona sy mahery avy any Nazareta esy fahefana avy amin'ny Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana lohan'ny mpiandry no azahoanay mandidy sy mandroaka ny asan'ny devoly sy ny asan'ny satana rehetra ny fanamalotsy ny fanaratsy rehetra roana amin'ny anarany Jesosy Kristy avy any Nazareta mivoaka miala amin'ity toerana ity mivoaka miala amin'ity fotoana ity mivoaka miala amin'reto vahoaka rehetrarehetra hatsipy any efa rehetra hafa ny andavaka ny elo anareo tsy manaketsy mampahefana eto misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra tompo dia marino amasino rakinay sy apetraka feno ampilatananao ny fotoana rehetra misaotra Jesosy dia hoanao ny dera hoanao ny haja hoanao ny voninahitra izay fanao hatramin'ny taloha zany ary mbola tolotray hoanao mandrakizay misaotra Jesosy dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany aleloia masina Jehova tompony maro enika ny voninahiny tany rehetra amen. Dia ho ampitomboana ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny andro anio Alahady fa 7 ny volana Novambra taona 2024 dia andro natokantsika manokana ho fankalazana izao Alahady ny mpitandrina dia ndray aman-drenitsika Dada RANDRIANATOANDRO Josefa izay filompanorina ny Eglizy FPVM Fiangonana Protestanta vaovao eto Madagasikara. Zava-dehibe tokoa izany ary fifaliana ao atsika tonga maro be tahaka an'izao efa hatrany maraina mitohy amin'izao FPVM faharoa zao manatanteraka izany mampahery hitondram-bavaka an'izany ray amin'iretsika izany ary fahasoavana amin'ny fahasoavana mihitsy aza satria ao anatin'izany koa mba hanamariantsika manokana koa ny 5 taona na ampitandrina azy. Izany rehetrarehetra izany no anatanterantsika ny teny soratra masina foana hoe miara mifaly amin'izay mifaly noho izany dia hiara hifaly hidera sy amin'ny voninahitra ny tompo mandrakarivintsika ka ny salamo fa 9 ny salamo fa 9 ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy faha 12 no iarahantsika rehetra midera sy mankalaza misaotra an'Andriamanitra. Ny salamo fa 9 ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy faha 12 no iarahantsika rehetra mamaky sady fisaora an'Andriamanitra ho fiderana azy ho famezam-boninahitra azy ary eo arinan'izay dia ny firana antema fa 9 hoe isaoranay any Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy misaora an'Andriamanitsika ary firenena ary asandrato ny feo fiderana azy izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tongontsika ngozohozo fa efa nizatoetra anay ianao Andriamanitra efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny memy efa nampiditra anay amin'ny fandrika ianao efa nanisy enta-mavesatra teo ambalahanay ianao efa nampandeha ny olona hanitsaka ny lohanay ianao nandeha hamaky ny afo sy ny rano izahay fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao amen. Isaorana Jehova tomponay
isaorana andriamanitra fa be fity ny tomponay mpanjaka sy mpamindrafo teraina ianao isaorana fa be fiantra ianao mpanjaka be fity isaorana ny tompona isaorana ny tompona ny tany aty mandray fitahiana ny lanetra ry mamoaka ny so fa misy toko ny vokatra tsara Jehova tsy toa manambinana teraina ny anarana andriamanitra efa izahay izao manao ny hirana isaorana andrianana harina mpanjaka be fity teraina ny anarana andriamanitra efa izahay izao manao ny hirana isaorana andrianana harina mpanjaka be fity isaorana Jehova tompona isaorana andriamanitra fa be fity ny tomponay mpanjaka sy mpamindrafo teraina ianao isaorana fa be fiantra ianao mpanjaka be fity isaorana ny tompona isaorana ny tompona vavaka isika voninahitra no asandatra ho anao ilay Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina tsara indrindra Andriamanitra mpanjaka ny rehetra satria mpanjaka ny mpanjaka rehetra Andriamanitra tompona rehetra satria tompon'ny tompo lay tompony rehetra sy ny fahefana rehetra any an-danitra satria amin'ny tany misaotranao dia misaotranao tokoa izay satria nomenao an'izao ray aman-dreny izao Jesosy ny taiza ny kolokolo nanabe ny fanahinay ary tsy ny faharapana ihany fa ny ara-tsaina eny hatramin'ny ara-batana mihitsy koa aza Jesosy tao anatin'izany taona maro izany nandraisanay ny mamy sy ny tsara taminy ka fotoana mamety an'io hanokananay an'izao andro izao totonam-bavaka azo manokana ampahirezana azo manokana mba hiarahanay tena manotrina mihitsy Jesosy satria adidiny zanaka rehetrarehetra izany ka tsy ny fiangonana FPVM Taninanandrano reny ny Foibe ihany fa manerana an'izao tontolo izao mihitsy hatrany ampitan-dranomasina manerana ny sodapatra rehetrarehetra any dia miaraka miombona foam-panahy eto ankehitriny mivavaka totram-bavaka mankalaza an'izao fotoana androany izao misaotra indrindra Tompo
ary mihoatra lavitra noho izany aza mino sy manantena ary matoky izay fa ny any an-danitra any koa dia faly sy ravoravo mioby sy mankalaza anao midera anao manandratra manome voninahitra anao Andriamanitra satria andro ny mpanomponao androany. Misaotra Jesosy, misaotra Tompoka, indreto izay Jesosy tonga manome voninahitra anao eto tonga midera anao eto mankalaza anao eto koa dia mihindrana n'izany hika fiderana famezam-boninahitra fanomponina ny an-danitra izany, na dia tsy mba mitalakotrokotroka tahaka ny kotrobaratra aza, na dia tsy mba mireondreona tahaka ny feonjan-dranobe fa tsotsotra keliny mba hainay izay mba vitanay mba ho tafakambana eto ny feon'ny lanitra sy ny feom-ponina ety an-tany dia mba raisa ary ankasitrao izany ho famezam-boninahitra anao fa tena vokatry ny fona rehetra manao ny hoe masina 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 Jehova tompony maro endrika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mahaza ho toerana ianareo. Misy filazana maika aty ilazana ny tompon'ny fiara 1756 WWT 1756 WWT keton ny anaran'ny fiarakodia zay mba tompony izany dia mba ilazana mba voaka kely vetivety anakisaka ny fiarakodia. Sotra tompoko. Akoatran'izay dia ilazana koa tsika rehetrarehetra satria tsomby ato ambany ato dia misokatra koa ny ao amin'ny rihana voalohany ao amin'ny premier étage ka ho an'izay rehetra tsy tafiditra ato ambany dia afaka miakatra ao amin'ny rihana voalohany ao. Tsy angina reny oby no ianao ry ziona fa indro efa miposaka aminao zao ny fahazavana soa zay efa niry-pamonjena, indro fa hotoriana hanazava ny olona tokoa. Miovoa asandrato ny fanevasoanareo, tsy enao ilay mpanjaka fa avy aminao, ny famonjeny sy ny lova zay atolony anao satria anao dia tsy foiny. Ataontsika izay hira zay raika amin'ny 570 amin'ny firana protestanta ny 9 voalohany any dia hotoriana sy ho ambara amintsika ny afatr'Andriamanitra zay hoentin'ny mpanompony. Ataontsika amin'ny fotsika rehetra manontolo izany. Eo am-pitsanganana no anatanterantsika azy fanajantsika an'Andriamanitra. Tsy angina reny eoby no ianao ry ziona fa meposaka minao ny fahazavana soa, ny fanelompamonjena endro fatoriana anazavany olona toko mivoa asandrato ny fanevasonare tsy enao re ny mpanjaka fa avy aminao ny famonjeny sy ny lova zay natolony ianao satria ianao de tsy foiny. Ivavaka isika. Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakana io, Andriamanitra masina indrindra omemboninahitra mandrakizay. Misaotra anao ny amin'izao andro lehibe androany zao zay ivoriana eto amin'izao kianja masina izao, ny amin'ity fotoana anankiray natokanay atsiarovana andray aman-dreninay. Androany Jesosy manan-kambara aminay ianao, manan-kolazaina aminay ianao, ko ankehitriny mangataka ny fanahy masinao, ilay fanahy mahery avy any aminao, anazava sy taridalana an'olon-tsaina, an'olom-pahendrena, ka zay rehetra lazaina sy ambara eto tsisy avy amin'olombelona fa tena avy aminao amin'ny alalan'ny fanahy masinao. Dia mitenena Jesosy fa miain'ny mpanomponao. Amen. Mazoa toerantsika rehetra ry havana. Ho amintsika mandrakariva ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy tompontsika.
faly miarabantsika rehetra vahoaka an'Andriamanitra voro marobe eto amin'izao kianja masina izao a manatrika an'ity fotoan-dehibe ity androany izay tsy zoviana amintsika intsony fa atsiarovantsika manokana ny ray aman-dreny lehibe Dada RANDRIANATOANDRO ao anatin'izao Alahady MPITANDRINA izao ary tsy izany ihany fa ny itodiantsika sy ijerentsika manokana ka atsiarovantsika azy koa amin'izao 5 taona nampitandrina azy zao teo amin'ny sehatra izany hoe fitoriana ny filazantsara miaraba manokana ny Dada isika rehetrarehetra ao anatin'izany fotoana izay nomeny Jesosy azy zany a miaraba manokana ny Dada isika ny amin'ny tombona androm-panompona ihany koa izay mbola omeny Jesosy azy ary isika rehetrarehetra tonga eto a dia tsy toy izao tsika ratsy noho ny amin'izao ray aman-drenitsika izao Dada RANDRIANATOANDRO fifaliana lehibe ho antsika izany ary anomezantsika voninahitra n'Andriamanitra satria tiantsika loatra izao Andriamanitrantsika izao. Ny afatr'Andriamanitra izay fampisarantsika amin'izao andro androany izao a dia araka izay voasoratra eo amin'ny boky Nomery 12. Nomery 12 dia ny andininy 9 sy ny andininy 17. Boky Nomery 12 azafady ka ny andininy 9 sy ny 17. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, manangota fitopolo amin'ny loholon'ny Israely hoe ty amiko, dia izay fantatrao loholona amin'ny fireneny sy ny mpifehy azy. Ary eto miaraka aminao ho any amin'ny tranon'ilay fiaonana izy, dia hidinao ka hiteny aminao hoe, ary izao aka amin'ny fanahy izay ao aminao ka ametraka izany ao amin'ireo, ary hiara-mitondra ity firenena ity aminao ireo, fa tsy hanao irery intsony no hitondra azy. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Izay tenin'Andriamanitra izay no angalantsika fampianarana sy afatra ho amin'izao andro Alahady MPITANDRINA sady fankalazana 5 taonan'ny ray aman-drenitsika izao. Tantaran'ny Mosesy ilay mpitarika ny zanak'Israely voatendrin'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany ary tao anatin'izany indrindra raha vakintsika io andininy ray manontolo io a no manambara ny amin'ny fimenomenomany zanak'Israely a ny amin'izay mampangetaheta nyreto zanak'Israely tamin'izany fotoana izany ka nitodiany tany amin'ilay mpitarika azy dia Mosesy nanambarany fa mila vahaolana reto vahoaka marobe izay manara-dy any Mosesy reto tamin'izany fotoana izany. Teo anatrehan'izany rehetrarehetra izany anefa dia nahatsiaro a ty Mosesy ity fa tsy vitany samirery reto vahoaka marobe izay manara-dy azy ny menomenony ny manometsiny tsy afa-po amin'izay rehetra mety ho fitantanana sy ny eo anatrehan'ny masony eo anatrehany amin'ny fiainana andavanandro. Todika tany amin'Andriamanitra Mosesy, tsy zakako intsony izao hitondra izao firenena izao vahoaka marobe izao, miantso anao Andriamanitra mitalao aminao mihitsy a, fa izay no antony nahatonga ny Jehovah Andriamanitra niantso an'i Mosesy a, ka nahatonga azy ny teny an'io teny a izay hoe angalao 70 ary ny fanaozy izy izay ao aminao dia angalako a ka omeko azy ireo. Dia tsy ianao rery ny hitondra an'izao firenena izao a, fa ianao miaraka amin'izy ireo. Raha mpamonjy isan-kertom-pifoazana isika ka amin'ireny fotoana ny fanokanana iraka ireny a, dia anisan'ny teny izay miverimberina tenen'ny Dada RANDRIANATOANDRO amin'ny fotoana ny fanokanana iraka izany teny izany. Ary mahatsiaro dia mahatsiaro foana naiza isan-kertom-pifoazana naiza toerana anokanana iraka dia tsy maintsy ray foana izany. Fa androany ampatsahivana antsika tsiray avy ihany koa vahoaka an'Andriamanitra ray manontolo ny SAMPANA velona rehetra atao anatin'ny fiangonana, ny ratsa-mangaika rehetra ao anatin'izao FPVM izao na ny fiangonana manodidina
fa manana Mosesy isika zay voatendrin'Andriamanitra hitarika antsika ao anatin'izao sahan'ny FPVM maneran-tany zao. Lay Mosesy zay napetraka Andriamanitra sy nofidian'Andriamanitra manokana mba hitarika antsika dia tsisy zany fa ny ray aman-dreny Dada Randrianatoandro. Izy no Mosesy ny FPVM, izy no Mosesy mitarika antsika, izy no Mosesy iantefany ny etaetam-potsika, ny fimenomenomantsika, ny zavatra rehetrarehetra mety mianjady any amintsika hiazakazahantsika. Ahoana zao Dada, ahoana zao Dada, zao ny zavatra mianjady, zao ny zavatra mitranga, zao ny olana rehetrarehetra hiazakazahantsika. Zany no Mosesy tsika zany, dia Dada Randrianatoandro. Fa eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay anefa tao anatin'ny fahatoniana, tao anatin'ny atao hoe fahendrena sy ny fanahy zay nomen'Andriamanitra azy no hitodiany amin'Andriamanitra, ilazany zany etaetam-po rehetrarehetra zany, angatahany azahoana vahaolana. Ary zany vahaolana zany dia mitondra fitahiana ho an'ny olona rehetra, fa rehefa nomenomeno rehetra zanak'Israely rehetra tamin'ny Mosesy dia nitodika tany amin'Andriamanitra izy ary io no vahaolana nomen'Andriamanitra. Alaivo amin'ny fitopolo zany hoe alaivo zay rehetra heverinao fa tokony hiara hitondra aminao ny reto firenena ireto dia alaina ny fanahy ao aminao dia apetraka amin'izy ireo. Mova tsy tahaka an'izany isika rehetrarehetra zao dia samy nomena fanahy. Avy amin'izany ray aman-dreny zany nalain'Andriamanitra mihitsy ny fanahy tao amin'ny Dada Randrianatoandro dia nomena antsika tsy ara-iavy. Samy nandray zany fanahy zany isika, hoentina mitoro ny filazantsara, hoentina maneho ny fahatsaran'Andriamanitra ny amin'ny olona rehetrarehetra manodidina. Ho antsika sampana rehetra, ho antsika fiangonana rehetra, ho antsika ray aman-dreny any amin'ny sokajiny isan-karazany, nandray zany fanahy Mosesy zany tsika. Lay fanahy tao anatin'ny ray aman-dreny Dada Randrianatoandro mba hoentintsika miparitaka maneran'izao tontolo zao. Hitondra inona? Hitondra famonjena ho an'ny olona rehetra. Androany raha tonga eto ry havana dia zao. Andray ihany koa zany fanahy zany tao anatin'ny 5 taona ny ray aman-drenitsika. Nanana n'izany fanahy zany, nentina nitoro, nentina nanao ny asa, ary mbola tsy miovy zany fanahy zany fa mahery ao anatiny. Hozaraina amintsika zany ka asakasakitsika zay mbola imenomenona, zay mbola nometsiny, zay mbola hitabataba. Fa androany Jesosy maniraka atsika ihany koa mba hiara miasa amin'izany ray aman-dreny zany, mba tsy izy irery intsony fa sika rehetrarehetra zao irahan'Andriamanitra. Mpahanelanelana atsika eo anatrehan'i Jesosy zany ray aman-dreny zany, ary mitondra ny aditsika, mitondra ny fahorintsika, mitondra ny etaetatsika eo anatrehan'i Jesosy. Zava-dehibe zany, atsiarovantsika azy manokana androany. Tantara kely anankiray no hoentiko mba hifampizarana amintsika ny amin'izao androany izao. Tamin'ny andro ny fahampanjaka dia haitsika tsara tamin'izany fa misy ny manodidina ny mpanjaka, atao hoe tandapa. Samy manana ny andraikiny sy ny sokajina asan'ny avy, izany atao hoe tandapa izany. Ao ny mpitondra teny, ao ny irakiraka sy ny maro hafa tsy voatanisa. Miara-miasa amin'ny mpanjaka daholo ireny atao hoe tandapa ireny. Ary anisan'izany ihany koa ny mpahandro sakafo ny mpanjaka, mpandroso sakafo ny mpanjaka, ary mpikarakara ny sakafo ny mpanjaka manokana. Fa no resahantsika ao anatin'izao tantara kely zao dia momba ny mpahandro sakafo ny mpanjaka. Ny mpahandro sakafo ny mpanjaka dia anisan'ny olona anankiray izay tena itokisana. Ary tena rehefa itokisana io dia manao izay afa-po an'ny mpanjaka amin'ny karazan-tsakafo isan-karazany mba hahatonga ny mpanjaka azo tomana sy ho afa-po amin'izay sakafo aroso azy. Dia nanao izay vitany, nanao izay ho afany tamin'izay rehetra fahaizany ity mpahandro sakafo ny mpanjaka ity. Ary tamin'izany fotoana izany ny loaka izay nakafizan'ny mpanjaka indrindra dia ny trondro. Ary rehefa nakafy trondro zany mpanjaka izany dia tao amin'io trondro io zany no ny fantohan'ny fiangaliana sy ny fahaizana nataon'ity mpahandro ity. Ary dia afa-po foana ny mpanjaka, afa-po foana amin'izay karazana nahandro, fa rehefa hoe trondro dia afa-po faly ny mpanjaka. Tao anatin'izay fotoana izay anefa no
nanapa-kevitra ny mpanjaka noho ny fitiavany trondro hoe andeha anamboatra dobo-trondro a iompiana trondro mba tsy ho sahirana intsony ny olona hitady trondro eto sy eroa ho amin'ny sakafo dia niompia trondro a ny mpanjaka nanome mibaiky eo manao dobo-trondro ianareo dia miompi trondro dia niompi trondro a ny mpiasan'ny mpanjaka dia vokatra tokoa ny trondro tamin'izany fotoana izany isak'izay te hinana ny mpanjaka dia maka trondro ao anatin'ny dobo-trondro ary teo amin'izay fotoana izay anefany a rehefa hita tokoa fa nyroborobo izany fahavokaran'ny trondro izany a dia misy nalaim-panahy ny olona sasany angalatra ny trondro a tao amin'ny dobon'ny mpanjaka dia lasa mihamiena ny isan'ny trondro ao anatin'ny dobo dia variana ny mpiambina sy ny mpikarakara hoe fa maninona ny mihamiena ny trondro ato lasa daholo ny trondro vaventy rehetrarehetra dia nilaza tany amin'ny mpanjaka hoe ry mpanjako misy mangalatra ny eny trondro ao anatin'ny dobo-trondronao e tezitra ny mpanjaka nanao hoe iza ny mangalatra ny dobo mangalatra ny trondro ao anatin'ny dobo tsy manaiky an'izany aho ozy ny mpanjaka fa mandihana asio fiambenana ka na iza tratra mangalatra ny trondro ao a dia gadraiky mandrabafatiny nanao ny fiambenana tokoa reto mpanompo mpanjaka ireto ary rehefa tonga ny alina iny tokoa ny tovolahy anankiray nanao latsakalina nangalatra ny trondro tao amin'ny dobon'ny mpanjaka ary dia azo avy hatrany tratra avy hatrany satria efa natao andromaso rehefa tratra avy hatrany dia nentina teo anatrehan'ny mpanjaka amin'izay hoe ty ry mpanjaka ny mpangalatra ny trondronao tao anatin'ny dobo tezitra ny mpanjaka nanao hoe gadraiky io gadraina mandra-pahafaty satria manao izay mampasositra ny mpanjaka dia nygadraina ilay tovolahy teo anatrehan'izay rehetrarehetra izay anefany a dia nitoy ihany ny raharaha tao anatin'ny fanjakana samy manao ny andraiky ny daholo ihany ny rehetrarehetra mahandro sakafo ihany ny mpahandro sakafo ary ny zavatra anankiray ndray andro dia nanonao izay faraheri ny ty mpahandro sakafo tya tamin'ilay akafizin'ny mpanjaka tamin'ilay akafizin'ny mpanjaka mihitsy dia nitrondro zany ary rehefa naroso ny sakafo dia nanontany ny mpanjaka hoe iza loatra re izao mpahandro sakafo koa zao fa dia mbola tsy hitany masoko mihitsy fa dia mimpandroso sakafo foana ny tonga eto mandroso ny sakafo mba tiako ho fantatra loatra izao mpahandro sakafo zao dia niteny ny mpanjaka hoe mba hampanatsoy mba ho tazako ho hitako hoe iza loatra izao tena mahafapo manome fahafapo an'ny mpanjaka izao dia natsona ny mpahandro sakafo natahotra mafy le rangaha mpahandro sakafo marina va ho tapaka ny lohako androany fa tezitra amiko io mpanjaka na sanatria inona ny zavatra hitranga dia rehefa tonga teo anatrehan'ny mpanjaka niondrikondriky ty lehilahy mpahandro sakafo dia izao no nataon'ny mpanjaka hoe ay venao ny mpahandro ny sakafoko e faly ahozyn'ny mpanjaka afapo amin'ny sakafo izay andrahonao ary tena tsisy zavatra kianina mihitsy ny amin'izay sakafo nandrahonao fa hosetrin'izany ozy izy ny mpanjaka dia mba te anontany anao a inona mba tianao amaliko fitianao amin'izao fahafahapoko izao dia niondrika rangaha niondrika izy inona mampiondrika anao latsaka ny ranomasina inona mahalatsaka ny ranomasonao dia izao no nataony hoe raha mba fantatrao mantsy ry mpanjaka raha mba fantatrao mantsy fa zanako tokana ilay tratra nangalatra trondro tao amin'ny dobonao dia higadra mandra-pahafatiny ka raha mba mahita fitian'ny mpanjaka ka sitraky ny mpanjaka mba ho afaka izay zanako izay izay ny tenin'ilay mpahandro sakafo taitra ny mpanjaka naharehan'izany zanakao ilay nangalatra trondro tao amin'ny dobo eno ry mpanjaka ka nanontany moa ianao hoe inona ny mba valim-piti omeko anao izay ny mba etaetako ry mpanjaka eno ozy izy ny mpanjaka satria efa nanome toky ianao a fa hanome izay rehetra ilainao dia omeko anao zany afahana ny zanakao raha izay ny tadiavinao satria afapo aminao loatra faly ilay mpahandro sakafo rehefa avy eo faly izy satria afaka ny zana izay ny tantara ampitaiko amintsika androany
Inona moa ny tiana olazaina amin'izany ry havana? Ny tiana olazaina amin'izany dia izao. Iza moa ilay mpahandro ny sakafo izay manao izay mahafa-po ny mpanjaka sy ny tompony tompo, tsy iza fa Dada Randrianatoandro. Ilay manao izay afa-po ny mpanjaka isan'andro san'andro, anao izay ahafaly mpanjaka isan'andro san'andro. Dada Randrianatoandro ilay mahay mikarakara ny mpanjaka, ary vokatra izany rehetrarehetra izany dia izao, akaiky ny fon'ny mpanjaka ary mahita fiteo anatrehan'ny mpanjaka dia Jesosy Kristy tompo. Izao ray aman-dreny izao, fa izao senao, sika rehetrarehetra izao, sika sampana, sika vahoaka an'Andriamanitra, isika ilay zanaka, manao izay rehetra tsy mety, manao izay rehetra tsy akasitrahana, manao izay rehetra tsy sitrapon'Andriamanitra, menomenona isan'andro san'andro, tsy afa-po isan'andro san'andro, ary dia mandika ny didin'Andriamanitra. Fa manana ny Dada isika, ilay manao izay afa-po amin'ny mpanjaka, ary mitaraina eo anatrehan'ny mpanjaka hoe raha mety ianao ry mpanjaka, afao ilay zanako izay tokony higadra mandra-pahafaty. Raha mba mahita fiteo anatrehanao, ahoana ozy ny mpanjaka? Afahako ny zanakao. Raha izay no tediavinao. Izany any fiainantsika ao anatin'izao fiangonana izao, any amin'ny sampana isan-karazany any, any amin'ny mpanompon'Andriamanitra marobe any, ilay Dada akaikin'i Jesosy mitondra fanafahana ao atsika, mitondra famonjena ao atsika, ilay mitaraina amintsika hoe mba hafao ny zanako. Nandritra ny 5 taona nanao izay nahafa-po an'i Jesosy ny ray aman-drenintsika. Nandritra ny 5 taona nanao izay nahafaly an'i Jesosy. Inona ny vokatra izany? Mitondra fanafahana ao atsika, mitondra famonjena ao atsika. Isika izay mendrika ho elohina mandrakizay any amin'ny fahaverezana, noho ny amin'izao ray aman-dreny izao izay miteny raha mba mahita fity aminao Jesosy, afao ny zanaka, afaka tsika. Azany no antony mahatonga antsika vory marobe tahaka an'izao, no ilay fanafahana tamin'ny alalan'izao ray aman-dreny izao. Ahitantsika fifaliana izany, ahitantsika famonjena izany. Fa ty zanaky mpandro sakafo ty, rehefa afaka tamin'ny figadrana dia sao nataony hoe Dada, menatra anao mifona aminao fa raha tsy noho ianao very maty. Tsy anao tsony Dada, tsy angalatra tsony Dada. Androany ametoky an'i Dada isika. Sika rehetrarehetra manandrika etona hoe okizay, izay rehetra mety nampalahelo ka nampitanondrika ny ray aman-dreny na latsa-dranomaso azy teo anatrehan'i Jesosy hoe reo ny zanako Jesosy, afao reo, okizay. Fa andao koa sika mba anao fanolora-tena eo anatrehany ka anao hoe Dada, tsy anao izay ampalahelo anao tsony zay, tsy anao izay ampitomany anao tsony zay, fa anao izay afa-po anao zay. Fifaliana ho azy zany. Hoy ny tenin'ny apôstôly tamin'izany fotoan'izany hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao dia ny andrenesako fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanako. Raha mandeha amin'ny fahamarinana isika, raha mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra isika, manome fahafaham-po an'izao ray aman-drenitsika izao, ary manome fahafaham-po an'i Jesosy ihany koa. Atao fi zava-dehibe aminao zany androany. Fa Mosesy rehefa nahareny menomenona sy ny tabataba ny zanak'Israely dia nitodika tany amin'Andriamanitra, ary nomen'Andriamanitra vahaolana izy hoe alaivo. Maka ianao fitopolo lo olona rehetrarehetra dia ataovy makeo amin'ny tranon'ilay fiaonana, ary ilay fanahy ao anatinao no alaiko dia apetrako amin'izy ireo. Androany koa ndray aman-drenitsika ilay Mosesy ny FPVM, angalan'Andriamanitra ny fanahy ao anatiny mba ho zaraina amintsika tsy raha iavo entina mandeha manatanteraka. Izay rehetra ny rahanantsika, fitoriana ny filazantsara, fanefana ny asan'Andriamanitra. Dada, eto izahay zanakao rehetrarehetra, eto izahay amin'izao andro Alahady MPITANDRINA izao, amin'izao 5 taona izao, dia anao fanekena indray izay fa anao izay afa-po anao izay Dada, anao izay afaly anao izay Dada, ary andeha arak'izay taridala ny fanahy masina ao anatinao ka nozarainao taminay tsy ara-iavy mba andehananao amin'ny mpifaliana amin'izay rehetra fanompona izay mbola ho tanterahanao, mba tsy sento ianao amin'ny maharay aman-dreny ianao fa ho faly ihany koa, satria manana zanaka nandray izany fanahy zany dia ny fanahy avy ao aminao ihany. Mahereza daholo sika rehetra fa Jesosy Kristy ilay tiantsika mbola momba antsika hatramin'izao, miaraka amin'izao ray aman-drenitsika izao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.
amen. dia misaotra Andriamanitra lehibentsika ry havana amin'izany afatra izay tena mampahery tokoa. Roa taona lasa izay angamba raha tsy diso ny fitadidiako efa nisy fotoana nitenenan'i Jesosy tamin'ny Dada hoe alaiko amin'izay ianao. Tsaroantsika angamba zay. Asa roa taona lasa zay na telo taona lasa tsy tadidiko intsony na 5 taona lasa mihitsy aza. Alaiko amin'izay ianao fa efa vita ny mission sy ny asa zay nampanaoviko anao. De hoy zony Dada Jesosy hay zao ary raha ohatra ka alainao tsy mampaninona fa mba miangavy Jesosy mbola be dehibe mihitsy ny fikasako sy ny zavatra mbola tiako atao amin'ity FPVM ity be dehibe mihitsy. Ka raha ohatra ka mety Jesosy misy olona afaka handimby anatanteraka n'izany rehetrarehetra zany dia tsy maninona fa vonina andeha. Dia hoy zony Jesosy hoe ndraso ary hodinina kely. Dia tany hoy Jesosy nandinika tany mijery zay olona hoe iza reny asolany Dada RANDRIANATOANDRO zany Josefa. Nijerika, nitadika. Dia hoy zony Jesosy hoe Pasteur Dada RANDRIANATOANDRO tena tsy nahita olona solanao mihitsy tsy misy mihitsy aleo mbola janona ihany indray ianao ary mbola omena tombonandro pahavelomana. Mbola ianao ihany mosesy tondra n'izao FPVM zao fa tsy mbola nahita olona afaka andimby anao mihitsy na isolanao. Zany mosesy zany mantsony tena lehilahin'Andriamanitra zany. Zany mosesy zany mantsony tena mpanompon'Andriamanitra. Mpaminany mitondra ny zanak'Israely, nanafaka ny zanak'Israely niala tamin'ny fanandevozana tany Egypta. Namakivaky ny ranomasina mena, zany mosesy zany. Ary tsy zany ihany fa zany mosesy zany no anisany niona mivantana tamin'Andriamanitra tao amin'ny tendrombohitra Sinay. Ka nanomezan'Andriamanitra an'ilay afatra lehibe, didy lehibe, lalàna tsy maintsy ho tandremana ny zanak'Israely rehetra. Ary tsy hoe zany ihany fa zany mosesy zany no anisany hoe lehilahin'Andriamanitra tena malemy fanahy. Ina tsara hoe malemy fanahy. Ary zay ngamba natonga an Jesosy ny teny hoe ohatra mbola tsy nahita olona asolanao mihitsy Pasteur RANDRIANATOANDRO fa le toetrany mihitsy any raha olona malemy fanahy zao raha aman-drentsika zao. Olo ny fahalemem-panahy, olo ny fanetreteny, olo ny fandeferana, olo ny finoana, tena olo ny fitiavany tena ao aminy avokoa le toetrany mosesy lay tena toetrany Jesosy. Noho izany tsy mbola nahita ny ray aman-drenio ka mba tezitra. Sa rehefa mba nahita ny tezitra, za tsy mbola nahita aloha tsy mbola nahita. Fa isika zanany vao misy zavatra kely fotsiny tonga dia maninona tezitra, mora sositra, miady mihitsy aza.
tsy tia ady io ray aman-drentsika io. Zay ngambana tonga tsy sy niteny mbola tsy aleo mbola tsy alaina indray lohanao fa ajanona ihany fa mbola tsy nahita olana solanao mihitsy aho. Ry havana, andao alaitsika tahaka toetra indray aman-drentsika. Zany mahatonga atsika anao antira ty hoe Jesosy mora fo indrindra, tsara sady masoa, tsy miova, tsy mifindra, tompo be fity tokoa. Mba iriko no to azy, aoka tsika rehetrarehetra, zanaka rehetrarehetra mba anana fikasana sy faniriana mba ho tahaka ny Jesosy tahaka indray aman-drentsika, tsy mba mora sosotra, tsy mora ento-po, be fandeferana, be fanetretena, be fitiavana, ary malemy fanahy, tia mamindra fo sy miatra. 5:7 ataotsika zay ira zay, indiny ny voalohany ihany no ataotsika dia hitsangana tsika rehetrarehetra hivavaka sy mba hiatoraka any amin'ny Jesosy daholo. Jesosy mora fo indrindra, tsara sady masoa, tsy miova, tsy mifindra, tompo be fity tokoa. Mba iriko to azy, tsy mba mety susoko, ka io no nanifoko, raviny manjo. Tsangana sika hivavaka, vavaka sika. Jesosy eo menatra anao dia menatra anao tokoa izay, satria tena mahatsiaro izahay izao ilay tena mora sosotra, masika, kizitina, tiady, tsy mahay mifandevitra, tsy mahay mifanompo, tsy mahay mifamela heloka mihitsy aza. Indraindray aza manao zay rehetra tena mihoatra lavitra, mifanohitra amin'ny fitsipika aho sy ny didy lalàna napetraka aho tokony tandremanay. Mangony fotsiny fijangajangana, mangony fotsiny ny fisotroana sy ny fifoana zava-mahadomelona maro karazany tsy voatanisa itsony, indrindra moa fafanipotsampy zay fady indrindra, hitanao daholo rehetrarehetra reny, ka hifonana aminao, hibebana eto anatrehanao tompo. Tsy mba nahay nakatahaka an'izany toetra n'izany ray aman-drenina izany izay, fa zanaka naditra tokoa, ka mifona bebaka lela-paladimy akeliko eto anatrehanao Jesosy. Mamindra fo dia mamindra fo, dia mamindra fo aminay tokoa ianao Jesosy. Engany le raha nalatsaka teo ambony hazo fijaliana teo Kalvari, raha mifamelan-keloka zay mbola tsy ritra ary mbola tsy maina mandraky ny ankehitriny, zany mbola ampanadiovana ho anay mandrakariva Jesosy ka mba diovy ho afa-pahotana sasa ho afa-keliko izay, indrindra diovy mandrakariva ny fo amampananay mihitsy Jesosy. Mba hanana n'izany toetra anao zany zay, malemy fanahy, tsotra sady marina, tsy mba miavina am-po zany, be fiantra, sotra to fona mamelany elokay, sotra Jesosy. Engany mba hamindra fotanteraka aminay tokoa ianao,
ka raha mba sitraka ao Jesosy, raha tena mibebaka tokoa izahay eo amarinonao aminay ny teninao hoe zay tena miaiky ny fahotany sy mitsotra ny fahadisoany no ambinina ka azo famelan-kely. Andriamanitra ny izaho ho ianao fa tsy olombelona tahaka anareo ka ho tofo aminareo mandrakizay va? Tsia, fa noho ny amin'ny anarako dia hononiko ny fahatezerako, ary indro efa nandevona ny fahadisoanao tahaka nandevonako ny zavinao, ary efa namelaneloko rehetra ihany koa tahaka nandevonako ny rahona. Sotra Jesosy engany mba ho marina ro tanteraka aminay tokoa izany teninao izany. Fa fitiavana mandrakizay ho ianao, nefa nitiavako anao azany nampaharetako ny famindram-poko taminao ka vaovao aminao isa-maraina, isan'andro ny famindram-poko aminao. Hoy izany voavelako ny heliko be satria be fitiavana ianao ary mitongava aminao araka izay rehetra mba ireny fomba. Sotra Jesosy engany mba ho tanteraka aminay tokoa izany teninao izany, ka mba hanananay ilay tena fiainana sy fahasambarana mandrakizay andovanay ny fiainana mandrakizay. Ka na dia mbola tsy tonga any an-danitra ary zay Jesosy, fa mbola eto an-tany misy anay, ataovy efa tanteraka aminay sady izany famelan-keliko mihezinyheziny fahasambarana feno izany araka ny tononkira fivetin'ny Davida mpanjaka ao misalamy manao hoe fa sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy isainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy toy mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tombontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka ny Fotoam-pivavahana, ombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevona, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toy, avy any miavia ny tsara amin'ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana ny tontolo izao, fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Manolo tena aho ho anao ry tombosoa, ka ny heloko rehetra mba sasanao avokoa, enga ka omenao azy ao ilay fo madio amin'izay fo madio sy vaovao mba haizako manefa izay rehetra sitraka ao. Dia Fiharahana 7:5-7 tao no ataontsika ho fanoloran-tenantsika indray eo anatrehan'Andriamanitra. Manolo tenao ho anao ry tomposo, ka ny heloko rehetra mba sasanao avoko, engaka omenao ahy fo madio sy vaova, mba haizako manefa izay rehetra sitraka. Sotra Jesosy dia ho tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mahazo ho toerana tsika. Dia mbola mpitombona mandrakariva amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Dia mbola faly miarahaba ny dada manokana ao anatin'izao fantratrarana ny Alahady ny mpitandrina izao, ary indrindra ihany koa ao anatin'ny tsingerin-taona fa 5 taona nitoriana ny filazantsara. Izao dia tonga eo amin'ny sakramenta ny batisa isika, eo ampiakaran'ireo mpanompony izay anolotra ny zaza ho an'ny tompo, nanaovantsika ny hira 220.
700 tokony andiny voalohany ihany dia miakatra ety anoloana ireo ray aman-dreny mitondra ny zaza ny reny Tosalema mba ho tahin'i Jesosy Kristy indra fo. Miakatra ety anoloana ray aman-dreny izay hitondra ny zaza atao batisa. Tsy eo sao dia ny rihana voalohany ihany. Raha mba any amin'ny rihana voalohany dia mba midiny aty aloha toy izy antsika ihany aloha ny hira dia rehefa tsy tonga moa izy dia zay zany. Le anarany ny zaza izay atolotra atao batisa androany dia Razana Jatovo Fanomezatsoa Mamy Zakaria. Efa olon-dehibe ty olona ity. Tsy eo izy agamba. Tsy eo izy fa aleo tonga dia iroso amin'ny programa manaraka isika. Sotra tompoko. Mety tsy mahafantatra angamba ilay olona satria mety heverina hoe sotra mbola amin'ny rivatra mahazatra taloha angamba. Asa ohatra fa tsy fantatro fa dia samy mahenoheno tsika hoe zay le anarany teo dia ampita-pitanany amin'ny any indrindra ho an'izay nanao dinika azy ho antsika mpitandrina hoe inona ny antony tsy natongavana. Sotra tompoko. Zao dia iroso amin'ny famakiana ireo izay manana tsingerin-taona na haterana antsika misy anankitelo reto na tonga eto am-pelantanana. Ao zany Andriamatoa sy Ramatoa isany avy raha Jonary Velo fitiavana feno herintaona tamin'ny 1 Oktobra 2024 ho tahin'i Jesosy. Raha Kotondrazafy feno fahasoavana tamin'ny 1 Novambra 2024 manolotra vola 4,000 ariary izy ho amin'ny voninkazo. Ary miary Jaona Aina Mitia tamin'ny 11 Novambra zay dia mangataka vavaka ho amin'ny fianarana. Sotra tompoko dia arapaina manokana ianareo na nasoratra na tsy nasoratra na tratra izany vanim-potoana tsingerin-taona sy vanim-potoana na haterana izany. Ny fiangonana moa dia tsy mba manana cadeau d'anniversaire izay atolotra ho anareo fa ny tenin'Andriamanitra izay ny tena fanomezana tsara indrindra cadeau atolotra ho anareo ka ny salamo faharoapolo ny andininy fahadimy izay no cadeau atolotra ho anareo. Salamo faharoapolo dia ny andininy fahadimy. Salamo faharoapolo ny andininy fahadimy. Rehefa hita dia mba irantsika rehetra miara-mamaky zany tsika rehetra hiaraka nolotra zany cadeau zany ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ioby noho ny famonjena azonao izahay ary amin'ny anaran'ny Andriamanitray no anangananay faneva ho tanteran'i Jehova ny angatahanao rehetra. Amen. Tsangana sika rehetra rehetra hivavaka sy rarosoa azy ireo. Vavaka sika. Jesosy miara-mitsangana izahay ifanome voninahitra manatanteraka mandrakariva ny tenina hoe
miaraha mifaly amin'izay mifaly. Raha mbola misy fifaliana koa tsy misy ohatran'izany hoe mbola nomenao tombonandrom-pahavelomana na tratrara ny fingerin-taona nahaterahany zany Jesosy. Saotranao fa tena zava-dehibe eo amin'ny fiainanay zanak'olombelona tokoa za mbola nomenao tombonandrom-pahavelomana, mbola nomenao fofinaina mahavelona zany Jesosy. Ary fantatrao tsy misy miafina aminao avokoa ireo mpanomponao rehetrarehetra ireo, na ny nasoratra zany na ny tsy nasoratra. Jesosy tsy mba manakatoloka azy ireo izahay, fa vavaka sy firarian-tsoa zany no atolotra azy. Ka indro itenin'Andriamanitra zay nivakiana teo anie, zany tena cadeau d'anniversaire lehibe indrindra tsy mety levona fa maharitra mandrakizay hatolotra azy ireo ka ho tanteraka aminy zany rehetra zany. Dia mivavaka ho azy ireo koa izay mitsodrano azy, hoela velona, ho tsara antitra, hoela fanapahana tokoa izy Jesosy. Tratra ny taona maro mitsingerina indray, ary na inona angatany aminao dia omena ho azy tokoa zany Jesosy ka ho salamy sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra izy tahaka ny ambinana ny fanahany any. Saotra Jesosy, dia mifahasoavanao Jesosy Kristy Tompo izay ampy mizary ho an'olombelona rehetra anie, ho amin'izy ireo ary mbola naraka azy ireo mandritry ny andro rehetra izay iainany, ka ho fikisanao fahasoavana izy, ho fikisanao famondram-po izy, ho fikisanao fahoela velona izy. Saotra Jesosy, dia ho anao ny dera, ho anao ny haja, ho anao ny voninahitra izay efa nao hatramin'ny taloha zany, ary mbola atolotray ho anao mandrakizay. Saotra raha io. Amen. Mahazo ho toerana isika rehetra. Endry havana dia tonga amin'ny fotoana amin'izay tsika zao izay fanamariana manokana ny amin'izao fankalazana ny 5 taona nampitandrina ny ray aman-drenitsika Dada RANDRIANATOANDRO zany Josefa izao, sady fankalazana zao Alahady mpitandrina sy ny ankonany androany zao. Mialohan'izany anefa dia angatana mpanajana ireo mpanompon'Andriamanitra izay efa vohomana ny amin'izany anao hira ty efa nataony keo maraina, dia mbola averintsika miaraka zany zao dia vita zay dia hiakatra eto ifandimby andray fitenenana eto ao alohan'ny sekretera jeneraly ny FPVM Pasteur Iraka raha manaka ny tenaina Remy Wilson amin'ny anarany Foibe, dia aorinany vao ny solitenany firaisan'ny SAMPANA rehetrarehetra eto amin'ny Taninanandrano, ary solitenany fitandremana rehetrarehetra sy ny synodam-patra rehetrarehetra avy any amin'ny manodidina rehetra amin'ny fatra rehetra tonga eto dia izy roa mirahalahy ireo ihany no solitenantsika andray fitenenana eto. Ka dia anaraka vetivetsika aloha hiaraka iombona fotoam-panahy amin'izao tononkira hoentiny namantsika zao, ka eo am-pitsanganana no erahantsika mihira sy mideran'Andriamanitra sady mampahery ndray aman-drenitsika zany. Tsangana antsika rehetrarehetra. Somary mitolatola kely daholo
rehetra ato antoko ny fitiavanao, fititsy manapetra nitrofiainanao rehetra, oritado tena tipianao. Kamiraranao Anangatana tsika rehetra kavanana totika any amin'ny tana toloniko aminao ny fahatsarany lanitra, ny fanotronany no anotrona anao, ka ny herini no herinao. Kamirary anao ho tain'Andriamanitra, tononiko aminao ny fahatsarany lanitra, ny fanotronany no anotrona anao, ka ny herini no herinao, ny fanotronany anotrona anao, ny fanotronany no anotrona anao, ka ny herini ho herinao, ka ny herini no herinao. Teka mafitsika ho antata ombanao ane Jehova rilay lela mahery. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Halleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mahazo ho toerana sika rehetra. Eny amin'ny anarany Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana, amin'ny alalany Bureau Foibe ny FPVM izay tarihany ray aman-dreny Pasteur Dada RANDRIANATOANDRO Jean Joseph, amin'ny alalan'ireo ratsa mangaika maro samihafa ao anatin'ny fiangonana, ny 3FM, ny RMM, ny sekoly biblika, ny président synodal rehetra manerana ny Madagasikara, ny fiangonana Église FPVM manerana ny nosy no ijoroany ny tenaketo androany. Zava-dehibe manatantara eo an'ny Église FPVM ny andro androany. Manatantara ho iaho satria vitsy eo amin'ny tantara ny fiangonana no ahitana n'izany hoe ray aman-dreny 5 taona mbola ao anatin'ny sehitry ny asa, manatanteraka ny adidy ho fitoriana ny filazantsara, anatanterana ilay bainiky ny tompo hoe mandehanaka mitoriana ny filazantsara ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Ny andro androany tokoa natokantsika Alahady ny mpitandrina, ary tsy vitany hoe Alahady ny mpitandrina fotsiny fa fitsingerenany taona ihany koa, fa 5 taona izay nitondrany zao ray aman-dreny zao izany baiko ny tompo zany, nanambarana ny afatra ny mission hitory ny tenin'Andriamanitra manerana n'izao tontolo zao. Faly zay dada manoloananao ankehitriny, diboky ny hafaliana ny fo, safinoniky ny haravona ny saina, tonga le fiteny hoe ny anakaratra fararany saondra, ny any amorony tasy fararany tatamo, fa ny FPVM rehetra manerana ny Madagasikara sy manera-tany kosa fararano kafaliana androany. Fararano kahafaliana ho iaho satria
raha mahita anao zahay ay tena dada mbola tomaty. Raha mahita anao zahay ay tena dada mbola mavita azy. Raha mahita anao zahay dada mbola matanjaka. Raha miohatra amin'ny taona zany ray aman-dreny zany zay olona mety hitatsika dia hita sy taratra fa tena mbola matanjaka tokoa ny ray aman-dreny ary mbola ao anatin'ny heriny ao anatin'izao fitoriana ny filazantsara zao. Ndray mandeha mba niaraka taminy teny amin'ny tora-pasika teny Tamadavy fa ohatrany sahirana ihany manaraka azy ao ariana rehefa mandeha ny any fasika eny fa tena mbola matanjaka ny ray aman-dreny. Tehaka mafy dia mafy ometsika ny tombo. Miarabanao dada ny Fiangonana FPVM rehetra manerana Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina. Eny ny FPVM eto Taninanandrano. Mirary soanao aleo alasa manoloana ny asa sy ny adidy zay mbola napetraky ny tombo taminao. Andriamanitra manakaripasoavana ne ambomba sy ampahery anao mandrakariva manoloana n'izany asa zany. Ny tenin'Andriamanitra zay omena anao dia ny Isaia 40 iarahantsika mijery. Isaia 40 ny 1:30 zay rahantsika rehetrarehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hita. Isaia 40 ny 1:30 rehefa hita dia tsika rehetra mihitsy aramaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy fa izay miandry an' Jehova dia mandroso serikiosa. Elatra ny ekarany tahaka ny voro mahery. Iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Amen. Ho tanterahan'Andriamanitra aminao zany teniny zany. Maleova mahalasana ary nirariana dia mba hatratra ny 100 taonany mihoatra noho izany ny fikasana sy ny faniriana raha mbola sitraky ny tombo. Andriamanitra ny mbola hanome hery sy tanjaka ary fahasalamana ho anao. Fa mitodika kosa eo an'ny vahoaka ny FPVM rehetra na eto an-toerana Taninanandrano na zay mandray an'izao afatra zao, ny fifalitsika dia mbola ny arahantsika miriaria amin'izao ray aman-dreny zao. Raha tiatsika ny mbola ela velona azy dia akatoavy ny teniny. Iaraka manohana anao tongotra miara-mamindra soroka miara-milanja manoloana ny asa sy ny adidy zay napetraky ny tombo taminy. Tahaka ny zanak'Isiraely rehefa niady tamin'ny Amalekita, rehefa ilao reraka ny tanan'i Mosesy dia nisy tolo-kevitra avy any amin'Andriamanitra tany any Arona sy Ora naka ny vatoka nipetrahany Mosesy ary nanangana ny tanany rehefa mila ovizana izy mandra-pahatonga ny masoandro miletika. Dia inona ny zava-nitranga nandresiny zanak'Isiraely. Tahaka n'izany koa ny faniriany zao ray aman-dreny zao manoloana ny asa sy ny adidy zay mbola miandry azy. Isika fiangonana, isika sampana, vahoakan'Andriamanitra rehetra mba hiaraka natanteraka ny asa ifanoana aminy manoloana ny asa rehetrarehetra zay atao. Tsaroana ny teny zay nentin'ny mpitoro teny tao, ny afatry ny apôstôly Jaona manao hoe tsy manana fifaliana lehibe mihoatra noho izao aho dia ny fahafantarako fa mandeha ny fahamarinana ny zanako. Zany ny tena fifaliana ray aman-dreny. Tanteraka ny afatra mission zay nampitainy tamintsika dia engane mba ho ampiaritsika eo amin'ny fiainantsika tokoa. Izany rehetra izany dia samy mahereza ho samy tain'Andriamanitra. Ny fiangonana reniny, ny fiangonana reniny etan'ny Foibe Taninanandrano moa araka ny faniriany ray aman-dreny dia nanolotra
an'itya frizidera itya miaraka an'izao robot zao mba ho fanomezana manokana ho an'ny dada androany. Efa ny fandimby hatramin'ny maraina ihany koa ny Fiharabana sy ny fanolorana ny fanomezana hatramin'ny maraina, ny Foibe, ny 3FM, ny RMM, ny sekoly biblika, ny fifoazana ary ny président synodaly rehetra zay tonga nanotrina n'izao fotoana izao miaraka tamin'ny protocole sy ireo zay mety tsy voatanisa zay alantsiny dia mbola miatraka mifanotrina amintsiketo izy ireo mba angatahana hoe mba hiaraka hitsangana daholo zay rehetra voatongy teo raha mbola ao. Tsy antsony ve le voatongyko rehetra teo? Ny tompoko dia mba omentsika tehaka mafy dia mafy zay rehetra. Sotra tompoko dia afaka mipetraka isika. Zay fa dia vavaka no ataontsika ho an'ny ray aman-dreny mialohany ekarany solitenany SAMPANA. Vavaka isika. Jesosy io ny ray aman-dreninay zay nofodinao manokana ho ambasadornao hitory ny filazantsaranao. Raha mamisa visa ny tantara, raha mandinika ny tantara Jesosy dia ohatra ny nofinofy ny fatongavana eto amin'izao toeran'izao, ohatra ny nofinofy ny fitarany FPVM hatrany ambany ravikazo, hatrany MPITANDRINA fa efa mananika hatrany amin'ny 700 mahery zany fiangonana zany ankehitriny. Nofinofy zany Jesosy. Tena tanteraka tokoa le teniny zay naloka ny vavany mpanomponao tao ny fiangonana FPVM, fa iny manao hoe tao ny fiangonana RANDRIANATOANDRO manao hoe tairo ny voromanidina ahitanao ny fikopaky ny elany. Manerana ny ty Madagasikara ty hatrany MPITANDRINA zany FPVM zany. Noho izy, noho zao ray aman-dreny zao zay nofidinao manokana anatanteraka an'izany asa zany. Ny angatahana aminao Jesosy, betsaka ny asa sy ny adidy zay mbola miandry azy, nanity atoerana natrany MPITANDRINA. Ny angatahana aminao, mehery izy, metanjaka izy, mefasalamana izy, ary azavela hiala ho amin'ny mandrakariva ny fanahinao hitaridalana sy an'olotsaina n'olo-pahendrena azy Jesosy. Mbola ahafahana manatanteraka reo asa mihoatra no efa zay vitany hatramin'izay ho fampandrosoana, ho fampivoarana Madagasikara eny fatrany MPITANDRINA azy. Ny fanirinay Jesosy, ny fanirinay dia nao mihitsy no lohalarana sy vodilarana rehetra atonga anay ho mpandresy tokoa tahaka ny Mosesy Jesosy ka nandrese ny zanak'Isiraely ny Amalekita. Misaotra Tompo, atolotra anao midera sy ny haja ary ny voninahitra. Efa naotrany taloha zany ka mbola nao mandrakizay fa ny fahasoavana sy ny famindramponao kosa ho arotsaka ao aminay tsirairay avy mandritra ny andro mpiainanay. Dia misaotra Jesosy, ho dia rainy anaranao. Amen. Tiaka be ho an'i Jesosy, tiaka be ho an'i Dada amin'ity andro androany ity. Manao azafady Dada raha mijoro eto ankehitriny amin'ny mahasolitena ny SAMPANA rehetra tsy natokana ho an'ny SAMPANA ihany koa ny fidirana faharoa amin'ity andro androany ity. Alahady ny mpitandrina ary alahady ihany koa atsiarovana ny 5 taona ny onantsony Jesosy anao hitanjona ny fiangonana sy na hampitanjona anao. Tiaka mafipetrika ho an'izany rehetrarehetra zany. Tantara kely fotsiny no somary tsarovako tamin'izany vanim-potoana izany. Sasany nifrandrahako tany aloha tany, ny tateoriana kosa dia efa niainana niarana taminao Dada. Raha tsarovana dia tamin'ny 790 ianao no nitantana ny fiangonana FJKM tany Ambohidratrimo, no nafa-tsy diso izay daty izay.
azo tonga taondravany fivavahana ianao tamin'ny taona 770 nanomboka ny tatana ny fiangonana nanjavany fivavahana ary ny rosora arivo teto Taninanandrano no nanomboanao indray ny asa vaovao. Raha mahatsiazo tamin'izany taona ny Hiarahana taondravany fivavahana izany sampana 4 nisy tamin'ny dada tonga taondravany fivavahana. Fa rehefa tonga tao kosa izy dia ny marika anankiray zay mitiavany dada ny sampana, mitiavany dada ny tanora, mitiavany nampianarana sy mitondrany ny fanabeazana ho an'ny tanora amin'ny alalan'ny filazantsara sy amin'ny alalany ihany koa ny asa fitoriana filazantsara nampianaran'ny tanora dia ny tombo 20 ny sampana tamin'izany fotoana izany zava-dehibe izany nataonao izany dada ho an'ny sampana tsirairay avy. Manarak'izay tsara ho mariana fa eto Taninanandrano izany zao dia 4 ny sampana araka ny nandaminana izay avy aminao ihany ray aman-dreny ny fandaminana ny zavatra rehetra izany. Voalazany SG teo fa 700 zao ny FPVM. Raha manao kajy kely tsotsoza zany mino fa mihoatra lavitra no zany isan'ny sampana. Fa raha misy sampana iray fotsiny ao anatin'ny fiangonana zany manerana Madagasikara dia efa sampana 700 zany loha zao misy nefa fa misy karazana sampana 3 na 4 zany samy manao kajikajy kely tsika tsirairay avy ihany dia mampitomy hoe fizy zao nisan'ny sampana say nibeazana sy nitariany dada tamin'ny alalan'izao sampana izao voninahitra Jesosy irery ihany. Koa dia makasitraka anao tata, mankatelina ny amin'ny zavatra rehetra fa ho ny teny soratra masina teo hoe arahaba lena soavina ny tompo ao aminao. Lakinosy no maneno mariky ny fiangonana, arahaba mariky ny fahavelomana. Koa raha baina anao dada sy ny zanaka manjafiny arany vavaka arany sampana vavaka sy fanohanana amin'izao 5 taona izao ela velona ny ianao arak'izay fantatry ny tompo fa mahasoanao ary inga koa ireo taranakao sy ny zanaka manjafinao dia ho tahiny Jesosy lalandava ihany koa avy amin'ny alalan'ny sampana eto Taninanandrano sy ny sampana rehetra izany. Ho mariky izao 5 taona izao andaotsika sampana rehetra ny fiangonana ihany koa anao an'ity teny teo ho aminao ny fiadanana, ho aminao ny fiadanana dia zao nanaovantsika azy. Misy teny hotononika ety aloha ity dia tsika rehetra manao ho aminao ny fiadanana, ho anao dada ho an'ny zanaka manjafinao rehetra izany. Zay no avalitsika fiangonana za kosa manonona amin'ny fety an'izay teny ho lazainy eto. Fa Jesosy no lalana, dada sy ny zanany ka nafaly ireo namanana na miakavia na miakavanana na mianatsio ny miatsinanana ny lalakely na sampanana ny arena sy fananana ny FPVM manatsangana na ny MPITANDRINA ny etam-panjana 50 taona nitandremana sy nampianarana ho aminao fiadanana tehaka mafia. Zay no fanirinay dada, zay no araha-batolotsaianao ho tanteraka aminao ny fiadanana Jesosy Kristy tompo so aminao rery ihany fa aminao sy ny ankonanao rehetra ho voninahitsilay Jesosy. Tsy navelanay andalo fotsiny izao fotoana izao fa matsiaro koa ny sampana, matsiaro koa ny fiangonana mbola tsy nanatanteraka izany, matsiaro koa ireo sampana samihafa izay mbola tsy nahavidy izany ho mariky izany fanolorana izany. Andalo eto ho fandaminantsika azy dia andalo eto aloha ireo izay mbola tsy navita tamin'ny maraina, ao ny radio, ao ny zazakamboty, ao ny mbola misy fiangonana tia hanatanteraka izao adidy izao dia anotsy fanomezana amin'ny dada dia andalo eto izy zareo fa alohan'ny hanatanterantsika izay dia tapy izay ity rataontsika ity dia mandalo eto aloha izay voatonontonondreo fahorinan'izay indray ny sampana vao manatanteraka ny azy. Ataontsika nire zao ezan'izay sera happy birthday to you dia dada nanaovantsika anazy hoe dada ilay tenenitsika ndao azy. Afaka mitsangana isika aloha azy.
fetsika indroa avy ny teny frantsay sy ny teny anglisy. Mazotoerana isika mandroso avy hatrany a le voatonontonona teo a dia avy mandroso avy hatrany aloha nareo miarabany dada eto a tao azy tompoko fiangonana nasolotena amin'ny fiangonana avy any ivelany a tsy atao anatin'ny Taninanandrano. Izy moa zany a efa tsy voatonona tsony anarantsika fitandremana tsirairay fa rehefa manatona ny dady io nareo dia mba manonona hoe avy any ananina zay avy any ananina avy any ananina tompoko zay.
alohan'ny karahantsika sampany ety a ataontsika nirareo isakaizy tanora sokobe fity reo anatin'ny firana FPVM dia efa mandeha ny solotenantsika sampana telotelo isan-tsampana maka ety aloha ety isika ho fiarabantsika ny dada ry isakaizany tanora sokobe fity andiny voalohany ihany Zuki beviti sakambinu muramura izaimani tunga de miakatsika samba tumpu awarufi ni matinika ny fandaminantsika azy a dia rehefa voatonona ny sampana anankiray a dia mitsangana ny sampana misy izay voatonona dia manatanteraka ny fanomezana ho an'ny ray aman-dreny isika tazako voalohany ao a ny sampana STKVM tonga dia mahazo toerana izay efa navita ny za zoky olona atom-panahy enjana vonjo ny mpampianatra mifefy kate za kate kate afafi
lampy CFF Katezu Fanantenana Tabitanemia Kayetam Eselkat Mim F7 fiadanana ho anao no ataontsika rehetra fa efa miaraham-bantady zay F7 manao an'izay rehetra zay isa roa telo fiadanana ho anao ho famanarana ny an'ny sampana dia andeontsika meteny soratra masina ho an'ny dada sokafo ny epistily fahatelo no soratany Jaona epistily fahatelo no soratany Jaona fahatelo epistily fahatelo no soratany Jaona fahatelo hitantsika nakaiky ny farapara misy azy epistily fahatelo no soratany Jaona otrojano mentsika ny dada indray amin'ity andro androany ity dia zao ny soratra masinao hoe ry malala mangataka ao mba ambinina sosalama amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka n'izay anambinana ny fananao ihany dia nanaovantsika azy hoe ry dada malala mangataka izahay dia nitoy ilay vaky teny teo ao mety amintsika ndao azy isa roa telo ry dada malala mangataka izahay mba ambinina sosalama amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka n'izay anambinana ny fanahinao ihany amen tahiny Jesosy dada
Sotra tompoko. Amaranantsika azy a dia ny hoe dada malala mazana. Zay a isa 2 3. Dada malala, dada malala, dada malala. Sotra tehaka mafy eo azy zany tsika. Eny tompoko, efa hatrambola hatrany kibo io a, kibo nenina nefa mazana, hatramin'izao mbola mazana. Dia anaraka an'izay tantaran'izay tsika, anaraka an'izay tantaran'izay tsika amin'ny alalan'ny vidéo, vetivety fotsiny a, mba manahoana sy ahoana moa zany tantaram-piainan'ny dada zany a, ao anatin'ny minitra vitsy ihany. Ndao ary a ifantoko tanteraka ao anatin'izay tsika. Atsafoiny anaran'ity tanàna ity, tetony any teraka ozy mama kambana tamin'izany, dia maty le kambana tamiko. Ny antony a, ny ankindrindrina tetony mama palamy zokakombolona le kibobe ny mamanay, dia niditra hôpitaly. Tonga tany amin'ny hôpitaly a, dia mangana be le kambana amiko, dia maty. Dia afaka 3 andro a, izay vao nisy ny teny hoe mbola misy zaza ato, hoe le renin'ny zaza, afaka 3 andro. Tsy tonga volana zany dady ty ranomarina, dia zay ny atao hoe dada. Dia teto ny latsahan'ny tavoniko, dia zany ny teny Jesosy hoe tsy maintsy amboarinao izy ozy a. Toy izao hoe za Jesosy voaloha raha avany io a, tsisy lako an'io ntsony. Dia ozy izy hoe vakoka aneo izy ozy e, atserovana ny tantaranao zany rehefa ratsy zay ka tsy titsony anao dia amboary. Dada RANDRIANATOANDRO Jean Joseph, izy no filoam-panorina ny FPVM maneran-tany, ary izy koa no mitandrina ny Fiangonana eto amin'ny Foibe, Taninanandrano. Za kosa manomboka izao a, tsy mba manadino ireo tsony. Izy le tena mpaminany, olona miavaka sady voafidin'Andriamanitra. Efa voasoratra any an-danitra daholo le narany. Dada sy Jesosy. Jereo anie, 2 taona izy zao, ary 5 taona no nampitandrina azy. Fa ny mahagaga nefa, toa vao maika mihazakazaka be ny asa fanompoana izay nataony. Raha ny zava-bitany amin'izao ny jerena, dia marobe ireo asa anivon'ny Fiangonana ny tena mbola hatrehany. Ny fanokanana Fiangonana. Fa dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, nanapahana an'ity ruban-ty, teka ho an'ny tsy miretraretra rentsika, nampidina toetra sika Jesosy any. Soripanaraton'i Jesosy, zay no maiko azotsika ka ny fanokanana mpitandrina ary ny fanokanana mpiandry izay mahatonga azy teto faritra maro, anjaha, ambato mirahavavy, andaingo, ambatondrazaka, kely lalina, toamasina sy ireo maro hafa hatrany ampitan-dranomasina. Ny famoahana mpitandrina ary ny fanokanana katekomenina
ny farany teo izao dia miisa 300. Ankoatran'izany ny fampianarana ny mpitandrina, ny mpiandry sy ny mpiomana ary ny fanampom-pivavahana isan'Alahady. Ny fandraisan'ireo olona maro be izay manana olana sy ny sisa tsy voatanisa. Tena sarotra sy mafy izany asa rehetra voatanisa izany, nefa dia nataony Dada mpitiavana hatrany. Iraspira bazarbe, come sbuca già l'eglis, Saci vanga con la cris, mandenga, 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 mi funam notte so, Riteo varene yambuni, sai mi funam no, mi talau mi labunzi, mi ekinirat se vita letam no. Dada tena be fitiavana, olona tsotra tena namana. Dada tsy manavakavaka fa mitaona ny olona hivavaka. Dada tena hafa kely, tsy mety tezitra velively, satria ianao dia unika ry Dada tena magnifika. Dada tena cool satria mahay mifandray amin'ny olona, na ny kely na ny lehibe, vao taizany ary voafehy. 5 taona nahampitandrina tsy mbola nisy ohatr'izany. Raha ny fanompoana teto an-tany, Dada RANDRIANA nahavita an'izany. Maro be ireo fisedrana satria nifofofofo ilay satana, nefa tsy naharava ny teny fikasana satria ianao nomena fahefana. Koa andeha isika no anazy amin'izao fetiny izao fa mafy ny asa izay natao, fa Jehova no anisoanao amin'izay rehetra ataonao. Ray aman-dreny tena fitaratra, manoro, manitsy sy mananatra, ka ianao no ataonay filamatra. Amin'izay koa izahay ho sambatra, faly izahay ry Dada manana anao. Ho fenifidanana ane ny andronao sy ny ankohonanao, ho ela velona ane ianao ry Dada malalanay. Mahireza Dada, tena tianay ianao. Sotra ny tompontsika amin'izany rehetrarehetra izany a. Anokeo maraina moa ry havana dia mifandimby mitondra ny teny firarian-tsoa ny araban'ny Dada namantsika rehetra any ampitan-dranomasina any. Dia araka ny fiangavian'ny Dada manokana, anokeo maraina hoe raha mba misy aminareo any ampitan-dranomasina, indrindra ny vazaha ozy izy a, mba tiako mihitsy raha mba hiteny vetivety raha mba misy mandrehana izao. Dia araka ny tonga afatra tonga ty Dada amintsika miteny izao a, dia misy vazaha hoy izany izao a, hiditra aoka mba anaraka an'izay vetivety alohantsika araka ny fangatany Dada anokeo maraina. Mangataka ny teknisianina andefan'izay. Dawary. Jésus, que la paix du Christ vous soit multipliée. À toi, cher Dan Malal, en ce jour si spécial, c'est un honneur pour moi de prendre la parole pour te souhaiter un joyeux anniversaire de 55e journée pastorale. Même si on est à 10 000 km de toi, on pense très fort à toi. Que dire, Dad? Tu as tellement fait pour nous. Tu nous as conduits vers le chemin du Seigneur. Tu es notre Père spirituel à tous. Par ta foi, tu as sauvé tellement d'âmes perdues. Tu es la voix de Jésus-Christ. Tout au long de ta vie, tu as été un serviteur dévoué et aimant. Lorsque nous nous plaignons des problèmes que nous rencontrons dans nos vies quotidiennes ou dans nos ministères respectifs, tu as été toujours à nos côtés. Tu as été aussi une oreille attentive et un bon conseiller. Tu as rencontré tellement d'épreuves au cours de ta vie que tu as surmonté avec ta foi immense, ta persévérance et tes prières. Nous devons tous nous inspirer de toi. Personnellement, en tant que Vaza, je voudrais te remercier spécialement pour ta gentillesse et les mots doux, car ils m'ont beaucoup guidé sur le chemin de la foi. Alors, à toi Dan Malal, nous te souhaitons encore une longue vie parmi nous.
Que Dieu t'accorde encore beaucoup d'années en bonne santé pour profiter avec ta famille, pour nous guider, pour nous transmettre encore et encore le message de Jésus. Et pour toi, Dan Malal, cette parole de Dieu, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller encore sa face sur toi et te fasse grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi encore et encore et te donne la paix. Amen. À nous maintenant de prier pour toi. Puisque tu as fait tellement pour nous pendant plusieurs années, prions le Seigneur. Seigneur, Jésus, nous te louons et nous te célébrons pour ce jour dédié spécialement à notre Dan Malal. Merci pour tout ce que tu as fait pour lui. Tu as toujours guidé comme ta promesse. Ne t'inquiète pas, je serai toujours avec toi. Je te prie de lui donner encore la bonne santé, la joie et la paix pour qu'il puisse encore nous guider avec sa parole. Nous remettons sa vie entre tes mains et la vie de sa famille également. Merci Jésus, en ton nom, que je fais cette prière. Amen. Et encore merci Dan Malal, que Dieu te bénisse. Sotra azy tompoko. Leva zany teny teo a, vontokoanana mpiandry tamin'ny heritaona iny, Monsieur Antonine anarany. Vadin'ny pasteur fiefy ny anaran'le pasteur any Fransana. Tehaka mafy be ho atsika amin'izany rehetra izany. Sotra tompoko. Eny ary izay ny lava izay miforiavana fa fotoana moa tsy atsika tazominy e. Ndray mandentsika koa tsy njovina ihany koa fa dia rositsika amin'ny fanatitra angamba zao raha tsy diso ahy. Anao fanatitra atsika izao ny fanatitra atsika dia misy karazany roa lehibe zany. Ny fanatitra voalohany izay ho tatazana dia ao amin'ny fiangonana zay. Dia ny faharoa ho atao procession izay fanatitra atolotsika aty amin'ny altara ilay natokana manokana ho an'ny dada mihitsy arak'izay efa nomanintsika rehetrarehetra tsirairay ihany. Efa nomanina nentina avy ny tokantrano na anaty valopy io dia atao procession zany aty amin'ny faharoa zany ho an'ny dada manokana izay. Sotra to. Ay, dia le tatazana le pane mbola ny dada ihany io izay. Le pane mbola ny dada ihany amin'le tatazana. Fa amin'le procession rehefa avy eo dia mbola natokana ho an'ny dada ihany koa iny amin'izay efa nomanintsika tsirairay ihany. Sotra tompoko. Mandritra ny fanatazana ny fanatitra ary dia agnatantsika hira ny zanatsika chorale na ny CFF. Hallelujah.
dia ampifaliana ry ava-malala ny rabanantsika rehetra natratra izao Alahady ny mpitandriny dada RANDRIANATOANDRO izao no ny talenta kely nomeny Jesosy dia tsy haiko ny tsy hamaky ny zavatra nampanoratiny tenako tonokalokely dada le fanteneniko anao hoe mba maky tonokalokely anankiray alohany hamakiko ny raharahany fiangonana. Alahady ny mpitandrina dada RANDRIANATOANDRO Jean Joseph. Alahady ny mpitandrina eto Taninanandrano. Andro hoanao ry dada Jean Joseph RANDRIANATOANDRO. Le ray ampana ho fangataham-pitahina ary ho fitondrana am-bavaka dada mendrika sy miavaka. Ny toriteninao mitondra aim-pana vaovao. Ny feonao rehefa mira tsaronay hatrany Ampandrana. Ny devolo roainao tsisy tafapetrakao ary ny tsikinao iray dia mahavany olanay. Isoran'Andriamanitra nanome anao anay, ho solo-tenany, ho solom-bavany, ho mpitarika mahay, ho mpitondram-bavaka tsy manavakavaka. Tsisy teny ampy akasitrahananao ry dada, na vola, na fanomezana, na fahazava-poana sy horava. Fa mino kosa aho fa hafaly anao, ny andrenesanao fa mandeha amin'ny fahamarinana. Izahay zanakao, koa ezaka izahay hatanteraka izany mba hitombon'ny hafalianao sy ny andronao hatrany. 5 taona tsy ho adino, tsy ho foana. Ny fanahin'Andriamanitra tsy ala aminao fa onona maharitra, ny andro iainanao ho lava, ho tanora lalandava, hitombo fanomeza pasoavana, ho feno hery sy fitiavana. Hamaranako ny tenina dia miambaamba, tianao Jesosy, tianay be ianao ry dada. Te Fiharabana fanatitra madio 7 volana Novambra 2024. Dia toy izao indray ny raharahany fiangonantsika vakina misesy. Tonga hatray ty ny herinandrom-bokatry ny fifoazana eto amin'ny Fiangonana Taninanandrano, ka toy izao manaraka izao ny fandaharam-potoana. Ny alatsinainy 10 volana Novambra fanokafana amin'ny 2 rasy sasany, talata faraka 12 volana Novambra Fotoam-pivavahana fibebahana arahany asa mpifoazana manomboka amin'ny 2 rasy sasany. Ny alahady 12 volana Novambra amin'ny 2 rasy sasany amin'ny 9:00 fanotoam-pivavahana sy fisotroana ny rano Jesosy arahana varotra sy tsakotsako isan-karazany. Ny alakamisy 17 amin'ny 2 rasy sasany fianarana soratra masina izay tarihan'ny Pasteur Dada Samuelson, lohahevitra Andriamanitra miteny. Isy ihany koa ny fizahana maso sy ny sofina amin'ny sarany 5,000 ariary ho an'ny olon-tsotra, ho an'ny mpiandry sy ny mpiomana kosa dia 2,000 ariary fa tsy maintsy mitondra badra araka ara-dalàna avy amin'ny FPVM maniaviana. Ny zoma 14 volana Novambra amin'ny 9 rasy sasany ka hatramin'ny 2 rasy sasany évaluation mpiomana D1 miakatra D2 amin'ny 2 rasy sasany fampam-pivavahana sy fijoroana vavolombelona misy ny fizahamaso sofina ao amin'ny rihana ambany. Ny asabotsy 15 volana Novambra amin'ny 7 sasany fianaran'ny mpiandry sy ny mpiomana miaraka amin'ny 9 rasy sasany hatramin'ny 2 rasy sasany évaluation mpiomana D1 sy D2 misy ny fizahamaso sofina tapakandro maraina. Ary ny Alahady amin'ny 7 ny fanompoam-pivavahana lehibe, ary ny hariva amin'ny 2 rasy sasany fotoam-pivavahana arahana toriteny ankira hiarahana amin'ny afafy sy ny afefy ary ny mpihira zafindraony eto Taninanandrano. Dia manantena antsika rehetra ho tonga maro ifanotrona amin'izany fotoan-dehibe fanateram-bokatry ny fifoazana izany. Avy amin'ny katezata. Fifaliana ho an'ny katezata ny manasa antsika fiangonana hanatrika ny journée pastorale ny rakotoary soa Jean Rodin sy ny ankohonany ny asabotsy 20 ny volana Novambra ho avy izao ny fotoana dia manomboka amin'ny 10 maraina ao amin'ny 2e étage. Satria efa vita ny fanatazana ny fanatitra dia iroso amin'ny fiomanana amin'ny possession isika. Tsy misy hira fa tonga dia mitarika ny dekona mpitarika possession tompoko dia ho tohizana ny famakinana ny voadiny raharahany fiangonana. Avy amin'ny katezata ihany lazana ihany koa isika sampana katezata sy ny ray aman-dreny fa miverina mianatra hira ny mpikambana ny hariva amin'ny 2 rasy sasany ao amin'ny rihana 7 fanomanana ny krismasy. Avy amin'ny Gaetana
voninahitra ho an'ny Gaetama manasantsika rehetra hiara-kalaza n'Andriamanitra sy trotram-bavaka ny mpitandrina rasoa mianta rijandrina menakavy ny Alahady 20 ny volana Novambra manomboka amin'ny 1 ora maraina eto amin'ny FPVM Taninanandrano ao amin'ny rihana faha 2 izay arahan'ny antsa-piderana lehibe ifandrombona an'ireo sampana marina saina. Avy amin'ny chorale Foibe FPVM manano CFF fiantsona antsoina dekona piasy ny chorale Foibe ny FPVM ny mpikambana CFF rehetra tsy akanavaka mba ho tonga anatrika ny fivoriam-be ny assemblée générale ny asabotsy 20 ny volana Novambra manomboka amin'ny 2 ora tolakandro ao amin'ny efitrano 7 toy izao ny lajinika sy ny zavatra ho tanterahana amin'izany tatitra arabola tatitra zava-bita taona tonga dia tarohana tompoko le procession azafady fa tsy misy ratsony fa famakina ny vady ny raharano fiangonana ny toizana. Tatitra zava-bita taona 2024 sy fanapahana ny tanjona sy fanapahana ny tanjona ny taona 2024 fampiresahana sy fandraisana ireo sosikevitra amin'ny mpikambana tsirairay hanatsarana ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra araka ny efa nolazaina tamintsika dia amin'ny fotoana io koa no hanatanterahantsika ny tonona ho solon'ny opération fataontsika araka ny fitsipika anatin'ny CFF ny mpikambana rehetra voasoratra anarana dia tsy maintsy manatrika ny fivoriam-be ankoatran'ireo tena manana antony mazava tsy ahafahana ny hevitra mivoaka amin'io fivoriam-be io dia ampiharina amin'ny fanatanterahana ny asan'ny CFF ny taona 2024 filazana avy amin'ny fefy antsoina ny dekona mpiany fefy vory ny sabotsy 15 ny volana Novambra amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny rihana voalohany aoka isika ifanentana. Raha avy any velany avy any amin'ny FPVM SAMPANA manjakandrina fitandremana Ambonemba fahazavana. Ilazaina isika zanaka ampelezana avy any Ambonemba talata kely apayamba akadiambana ambohitsivalana atetokely ambohy manjaka kazobe ambondrina sy ny manodidina mba ho tonga anetandrazana hiara-iombom-bavaka fa ho tanterahana ao amin'ny FPVM Ambonemba fahazavana ny Alahady 20 ny volana Novambra amin'ny 7 ora maraina ny Alahady ny ankohonana amin'io koa ny hitondrana am-bavaka ny ankohonana tsirairay. Fiantsona promotion mpanafaka antsoina isika promotion mpanafaka mba ho tonga ivory ny Alahady 17 ny volana Novambra amin'ny 2 ora eto amin'ny Foibe Taninanandrano ao amin'ny rihana voalohany aoka ifampilaza fa zava-dehibe no hodiniana. Avy any amin'ny FPVM fahazavana Ambohidrano Atsinanana antsoina isika mpiray-tanindrazana rehetra avy any Ambohidrano Atsinanana commune Viliazo mba hanatrika ny fivoriana izay ho tanterahana ny asabotsy 15 ny volana Novambra amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny sekoly Fiotazatsobe Sarety ao aoriana ny fianarana mpiandry sy mpiomana. Hodinina amin'ny fotoana io ny fomba andaniana sy ampandrosoana ny vondrom-bavaka eny an-toerana fa maro ny asa miandry antsika. Dia toy izao indray ireo zanantsika iroso amin'ny fandrenana tokantrano. Raha samy manana Gilbert mivady, raha kotomanana René mivady, raha samy ny aina anjatovo hajary manana iandry, voniary manana hajany aina andaniny. Raha masy Arsoa Juliette, raha kotzafy mamin'irina, raha zafin-janahary volanirina ankilany, dia falamam-pandreny fanamasinana ny fanambadian'ny zafy ny zanany, andria miajary manana mandany aina sy raha kotzafy diary valsoa sarobidy izay atao ny 15 ny volana Novambra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 7 ora maraina. Andriamatoa Razafin-Dramiandra Henri, Ramatoa Rabodoanitra Emma Andaniny, Ramatoa Rakotojaona Jean-Marie Nicolas, Ramatoa Voahanginy Rina Eliane ankilany, dia falamam-pandreny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Razafin-Dramiandra aina tolo-janahary sy nambinintsovy Latsina Marie Eliane izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 15 ny volana Novambra amin'ny 10 ora maraina. Andriamatoa Ramiandrosoa Léon Clovis mivady andaniny, Ramatoa Lavelo Arsoa Edvigy, Andriamatoa Rakotobe Andrianjafina Ambinina, Mamitina Marcel mivady ankilany, dia falamam-pandreny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Ramiandrosoa, Maminirina ny menjanahary sy Andrianjafina Ambinina finoana deraina itokiana
izay atao ny asabotsy 20 ny volana novambra amin'ny 20 ramaraina eto amin'ny fiangonantsika. Rantoanisson Fitahintsou Ranaivo sy Rakotomalala Hanitra Emilienne, Raharso Jean Freddy Elia sy Rahanitra Armiadana Voahirana Andaniny, Rahary Malala Lucie, Rakoto Arvelo Alain Davida, Rasammanana Andriamanjaka Lucas Rafarany Aina Volatsina Ankilany, dia Falamapandreny Fanamasinana ny fanambadian'ny zanany ny taizany Ramaritovo Rantonimizaka Harson fianteherana sy Andriamanjaka ny aina fitsy nomena izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 20 ny volana novambra amin'ny 20 ora. Andriamatoa Ramaro Mitsinjo Albert Mivady, Madame Veuve Razaka Malala Claire, Andriamatoa Ratovony Aina Rija Malala Mamtina, Ramatoa Razaka Malala Nantenaina Haja Andaniny, Andriamatoa Rasoa Miaramanana Gabriel Mivady, Andriamatoa Ajarmanana Fortuna Hubert, Ramatoa Rasoa Nantenaina Jocelyne Rosette Ankilany, dia Falamapandre Fanamasinana ny fanambadian'ny jafy ny zanany Ratovony Aina Tendro Mafonja sy Rasoa Miaja Manana Miangaly Victoire, izay atao ny alakamisy 17 ny volana novambra amin'ny 10 ramaraina eto amin'ny fiangonantsika. Tsy aleo tompoko mba mangingina kely ihany fa misy namatsika mihaino raharahany fiangonana tompoko dia tena raharahany fiangonana ilaina matovakina dia tsara enona. Ramatoa Raharimbola Fabienne Andaniny, Ramatoa Raboanary Aja Ankilany, dia Falamapandreny Fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Rakoto Arvony Tsirimiaina Dominika sy Ramanimbola Sarika, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny zoma 20 ny volana novambra amin'ny 10 sasany maraina. Ramatoa Ralsou Hélène Andaniny, Razafiniary Bertine Ankilany, dia Falamapandreny Fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Rahaly Mamonjy Hery Malala Désiré sy Rakoto Arvony Vololony Rina Sitraka, izay atao ny asabotsy 20 ny volana novambra amin'ny 10 ora atoandro eto amin'ny fiangonantsika. Andriamatoa Andriamanana Jean Solo, Andriamatoa Andriamanana Claude, Ramatoa Rafanomezantsoa Lucien Mivady Andaniny, Andriamatoa Rakoto Arso Josoa, Ramatoa Mialy Arso Emma Sylvie Ankilany, dia Falamapandreny Fanamasinana ny fanambadian'ny jafy ny zanany Rafanomezantsoa Sitraka sy Rakoto Arso Sitraka Elia, izay atao ny asabotsy 17 ny volana novambra amin'ny 20 ora eto amin'ny fiangonantsika. Raha misy mahita tsy mahamety ny anamasinana amin'ireo fanambadiana ireo, iangaviana indrindra izy anantona ny Ray aman-dreny mpitandrina mialoha ny fotoana voatondro. Dia toy izao indray ireo avantsika nodimandry amin'ny finoana ny fitsanganan'ny tena maty no amakiana azy reto ny sesy. Raha miara manana Hary Malala Verohanitra, mpiandro promotion Panasoa 2, dia nodimandry ny asabotsy 1 volana novambra rehefa nivahiny ndraiky amin'ny 30 taona teto an-tany, hoy ny vadiny ny zanany iray tapo aminy. Nofo mangatsika ny moa dia efa voalevina ary ny fianakavian'ny tompom-pivavy dia namela fararakitra 250 000 francs. Raha Arjona Fanomezantsoa Tatamo dia nodimandry ny talata 20 ny volana oktobra rehefa nivahiny 70 taona teto an-tany, hoy ny reniny Rasoa Arnour Jeanne promotion Anjomarambavaka ny zanany roa, ny iray tapo aminy sy lotenany Raha Arjona Fanomezantsoa René Svero promotion Papravoravo, ary Razafy Mamonjy Samy Manana sy Saolony Rina promotion Fanantenana. Nofo mangatsikany dia efa voalevina. Raha Samizafy Raymond Alphonse Piomana Dingana voalohany dia nodimandry ny alatsinainy 7 ny volana novambra rehefa nivahiny 70 taona teto an-tany, hoy ny vadiny ny zanany telo izay solotenany Pasteur Samizafy Gito Andriamanantena Mivady. Nofo mangatsikany dia efa voalevina. Raha Zanadrano Mamtina Eveline dia nodimandry teo amin'ny 17 taonany, hoy ny vadiny
Ravelmanatsoa Josefa ny zanany efatra menada nofo mangatsikany a dia efa voalevina. Raha toboko vavy moa dia promotion tsy lavo. Raha faramalala mamafara dia nodomandry teo amin'ny faraiky amin'ny 20 taona ny 20 ny volana oktobra hoy ny zanany enina nofo mangatsikany a dia efa voalevina. Razafindrafara voanginy Rina Claudia promotion andony Jehova dia nodomandry ny zoma faraiky amin'ny 30 ny volana oktobra rehefa nivahiny 30 taona teto an-tany hoy ny vadiny Rakotonandrasana Jean Frédéric ny zanany efatra nofo mangatsikany a dia efa voalevina. Rasoalalao Delphine mpiandry promotion Manaika dia nodomandry ny talata faha-efatra ny volana novambra rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany hoy ny zanany Valmenadaso lotenany Randrianatoanina Falmanarivo sy ny zanaka manjafo ny promotion voavonjy. Rabetselonina Jean Richard sy Janine sy ny zanaka manjafony Dekona sady fefy eto amin'ny fiangonatsika. Rabetselonina Rivarso Richard promotion Papifo ary Rabetselonina Lalaina sy Marie Cécile ary Rabetselonina Radolalao totsy fanambinantsoa sy asina mpiara-mivavaka. Nofo mangatsika ny moa dia efa voalevina ary ny fianakaviany tompoko vavy dia namela fararakitra 50,000 francs. Andriamanitra tompony fampiononana re tompoko no iritsika indrindra ampionona ireo avatsika tramanjoa ireo. Fisaorana izay vady amanjanaka fianakavian-dra Arson Emile dia maneho fisaorana antsika fiangonana mpitandrina promotion fanomezana zanaky ny toby ambato miravavy Dekona izay nataonareo tamin'ny fitododona sy ny fampaherezana ary indrindra ny fitrotronam-bavaka izay nataonareo anay fianakaviana. Andriamanitra manakarepasoavana ny amalifity antsika tsirairay avy amin'izany hialana tsiny kosa amin'ireo tsy tratrantso fianakaviany tobokila dia namela fararakitra 20,000 ariary. Fisaorana izay praitaposy ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana ho anareo rehetra izay tonga nitododo sy nampahery anay tamin'ny fodimandra ny zanaka malalanay Razafindrafara voanginy Rina Claudia. Andriamanitra manakarepasoavana ne amalifity. Fisaorana izay fianakaviany tompoko vavy Rasoalalao Delphine dia maneho fisaorana sy fankasitrahana feno tamin'ny fitododona sy ny fampaherezana tamin'ny namoizana endreninay Jesosy amalifity. Dia izay indraindra raha ny fiangonatsika izay hotohizana amin'ny famakina ny voady masina. Ity dia misy tolotrasa lehilahy iray 30 taona mitady asa service patron na chauffeur na camion plateau efa mpandray tsy mifidy fiara nametraka telefôny izy azy azo raisitsika amin'ny tompona andraikitra ao amin'ny varavarana efatra amin'ny zato. Manona fiadanany tompo ho amintsika rehetra mpianakavy ny finoana natratra ity andro-lato efa ity dia mbola tsy mitsahatra mamerina ny fiarabananao zay dada amin'izao tsingerin-taona na mpitandrinanao izao ny fifiraniantsoanay dia ho tanterahan'i Jesosy aminao anie izay rehetra ririnao sy fikasanao rehetra toy izao voady voaray Jesosy misaotra anao mideranao manome voninahitra anao nanomezanao an-dada malala nahatratrara no fa 15 taona nitondrany izao dia ny Alahady mampitandrina avy amin'ny Fiangonana FPVM fanavaozana dia manotra ray alararon-dada mahereza dada tianay benao bizo izay mpiara-mivavaka ao anjana tory dia mangataka vavaka ihany koa vola ray alina ariary. Fisaorana misaotra anao Jesosy fa novitahinao sy ny famindraponao aminay dia ny mivavaka ianao no raisinao isa ampirelatabatra aminao ny zanako ary nafahanao tamin'ny sikarako izy mimetraka amin'ny fiainana eo ampelantananao Jesosy tahy azy ianao mba sy tahiry azy mandrakariva ny voninahitra dia ho anao ireriany vola ray alina ariary ho an'ny dada indro indray Jesosy ampifolony karama volana oktobra 20,000 ariary amin'ny anaran'i Jesosy itombo eretrany ianao dada omeny Jesosy ianao izay rifonao mahereza fiazakazahana amin'ny asan'ny tompo vola 2,000 ariary. FPVM mbato manohery 10,000 ariary mba mangataka vavaka izahay dada Pasteur Hélène. Lava andro mpianana ny ianao dada miaraka amin'ny Jesosy vola 150,000 francs misaotra Jesosy.
misaotra jesosy fa salama sy matanjaka pasteur anay RGG ary arabaina izy amin'izao andro lehibe izao ary ho tahina trano koa ane ny ankonany ka noho izany jesosy na dia mbola tsy voaraiko aza ny hofatranontsika izay saika akako anjara biriky io ka to andady RGG dia efa voadiko ny anefa ny anjara ko sy ny ankonako ho azy amin'ny anjara fanamboarana ny tranony any manjakandrina vola 2 ariary misaotra foana jesosy longue vie pasteur RANDRIANATOANDRO Joseph pasteur pasteur be anay maminay izy moa dia nanotra vola 2 ariary nefa fanamariana tsy nisy vola atao anaty valopy ka raha azo atao dia mba mangataka anao mba hanantony ety anoloana misaotra tompoko voninahitra ho an'Andriamanitra irery any ampafolo an jesosy ho an'ny pasteur ny ambanivohitra vola 3 ariary voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any misaotra anao jesosy no fitahinao anay tamin'ny volana oktobra iny mangataka aminao jesosy ny mbola hitahinao hatrany fiainanay sy hanomezanao fahasalamana ho anay indro tompo 25,000 ariary ho an'ny Alahady ny dada RGG mba mangataka fahanginana azafady indrindra tompoko voninahitra jesosy fa mbola nomeny tompon'andro zahay 10 mianaka mangataka vavaka amin'ny dada sy natratrarany zanako nantenaina 12 taona tamin'ny 6 novambra teo mangataka fahendrena sy vavaka iny misy vola 2 ariary kely fa tena vokatry ny fo misaotra jesosy vola 2 ariary avao amin'ny riana voalohany misaotra jesosy tamin'ny fitahinao ny asanay ka indry manolotra ampany amin'izany izay nanaovana ny asanao vola 3 ariary voady riana voalohany nofy nisy vola 2 ariary malaky 3 mangataka fahasalamana amin'ny jesosy mangataka fitahina fivelomana mangataka ny toy fianaranjanako mba omeny jesosy vola fa afaka 2e année nefa tsy ampy ny anao izany fianarana izany misaotra jesosy vola 2 ariary ho an'ny dada anefa mivadiko an' Jehova ho ambavako mandrakariva ny fiderana azy vola 20,000 ariary misaotra dada tamin'ny fampianarana sy ny tolotsaina nomenao fa fahasoavan-dehibe tsy takatra saina no azoko tamin'ireo valim-bavaka natolotrao atolotra ho an'ny dada RGG 20,000 ariary ho an'Andriamanitra voninahitra misaotra anao jesosy tamin'ny iso rehetra nataonao tamiko salamo 103 ka manolotra vola 2 ariary ho an'ny dada RANDRIANATOANDRO anaovana ny trano any antsafoy ho an'i jesosy ny voninahitra amen sary sy feo 155,000 ariary fanaty-pisaorana arabaina dada malalanay izao 5e anniversaire ny tandremanao izao dia atonga anao firenena lehibe ao sy ahalehibe ny anaranao ary fitahina tokoa ianao mirary soa be dia be dada vola 55,000 ariary ho an'ny dada biso be misaotra jesosy amen jesosy eo misaotra ny amin'ny fitahinao fiainana indray ampafolony karama 30,000 ariary ka ho an'ny dada 10,000 ariary sampana fanantenana 10,000 ariary asam-pifozana 10,000 ariary misaotra jesosy totalo vola 30,000 ariary fahafolo karena ho an'i jesosy voninahitra Andriamanitra irery any misaotra anao jesosy no fitiavanao sy ny famondrapo velatra mpamonjena izao androanio izao na dia teo aza ny aretina nahazo aho dia mbola nataonao tonga soamantsara atao amin'ny tempolonao misaotra jesosy mangataka fanasitrana avy aminao jesosy fa fantatrao ny tsy fahasalamako iny jesosy misy fahafolo karena vola 350,000 francs ka ny 250,000 francs dia atolotra ho an'ny dada noho izao natratrarana fa 5 taona nampitandrina azy izao ny Alahady MPITANDRINA ary ny 100,000 francs dia ho an'ny sary sy feo misaotra jesosy tsy misy soratra 5,200 ariary misaotra jesosy mbola afaka namin'ny ampaniny tamin'izay nomenao mangataka fahendrena aminao jesosy 60,000 ariary ho an'ny dada misaotra jesosy voninahitra ao an'Andriamanitra irery any misaotra anao mandrakariva izahay jesosy no fitahinao sy fahasoavana izay narotsaka ao taminay ka izany mbola natoy izao anay ity indray jesosy ny ampahany tamin'ny fatranonay vola 9,000 ariary arotsaka ho an'ny pasteur Dada RGG dia mba atao mandrakariva jesosy ny fiainanay sy ny asanay ary ny fahasalamanay menakavy kely misaotra jesosy ampafolo ny Dada RGG 11,200 ariary misaotra anao jesosy mbola nomenao an'ny dada ka natratrana izao androanio izao dia tahio hatrany izy jesosy indro manolotra ampafolo ny dada izahay vola 10,000 ariary misaotra jesosy
ho an'ny dada malalanay iny dada vola kely efa-ty amin'ny amelakavo kely tsodrany kely dada dia vavaka ho anao lavandriana ny anao dada hotahina ny antaranakao vola 20,000 ariary jesosy misaotra anao izay fa notahinao katratra zao an'izao ka valy izay manotra ny ampafolony tamin'ny efatrano kely 20,000 ariary 20,000 ariary atotra ny dada randrianatoandro amin'izao fadimapolo taona tandreman'izao misaotra jesosy amen jesosy misaotra anao fa mbola afaka manefa mivadiko aminao mankasitraka jesosy fa nofitiavanao dia tavita somatsara tamin'ny fiterahana ny tenako ary nampitombonao ireo zanaka nomenanay ka tahio jesosy ny zazakely izay nomenao anay mba ho salama tsara ka ho afaka ny rivotra ao amin'ny kibony dia omeo fahendrena fa aminao koa izy ho voninahitra inaranao dia tahio izay menakavy kely mba hitombo finoana aminao mandrakariva indro jesosy misy vola kely atohitra amanao 10,000 ariary ho ansary sy hoe 10,000 ariary an dadan-drenatoandro misaotra jesosy amena totalo vola 20,000 ariary malaky 3:10 fanatitra ho ay sy ny tananako sy ny ankohonany tsirairay vola 7,000 ariary voninahitra n'andriamanitra reriany misaotra anao jesosy vita somatsara ny soto ianao sy ny zanaka ary mbola metraka ny fiainany mbola petraka aminao ny asany vola 20,000 ariary ezaka tafo any amin'ny toby ambodanerina 175,000 ariary ho amin'ny fanaovana granita dalage RDC 175,000 ariary arapainy ianao tata amin'izao fadimapolo taona anao izao tanin'andriamanitra manokana ne ianao ity misy vola kely fa ny fo manolotra ny mameno azy 10,000 ariary misaotra jesosy amen misaotra jesosy 50,000 ariary ho an'ny dada pasteur randrianatoandro Jean Joseph ary farany ho an'ny dada 185,000 ariary miisa 3 ny voady voaray tamin'ity fidirana faharoa ity voninahitra amin'izany rehetrarehetra izany dia ho an'i jesosy reriany misaotra tompoko mbola misy adiny kely azafady mbola misy voady ray azafady atolotra anao misaotra anao jesosy fa nanafaka tamin'ny fatotro fanaratsy ianao afaka ao jesosy ka no fifaliako dia manotra fanatitra mba ionona amiko amin'izay fahatezeranao ka hovalianao mivavaka izay efa nasandratro tamin'ny ao hatry ny ela vola 25,000 ariary ho an'ny mantra 10,000 ariary ary ny ampafolony 20,000 ariary ho an'ny dada RGG misaotra jesosy misaotra tompoko misaotra tompoko mba hampanginatsika rehetrarehetra dia hanao hira tsika zay sady io mara-paranana zao fanatitra procession zao dia ataotsika ny hira sady mba ho fanolorantena hira faraiky ambe efapolo sy efajato hoe raiso ao tompo fa teo mpanomponao raisoko ny androko ka hanarano fo izao tao ary raiso ao tompo fa teu panomponao raisuku ny androko kanarano foezao raisoreny tanako manao ny asanao mahanao ny asa raisoko ny tongotro raisoko ny tongo hofanirakirakao hofanirakirakao raiso ny fahaizako raiso ny fahaiza eto mbanajanao eto mbanaja raisoko ny volako raisoko ny volako ho anao tokoa izao ho anao toko izao raiso reny vavako raiso reny vava ampiseho ny afatrao ampiseho ny afa raisoko ny feoko raisoko ny feo mpanandratranao mpanandratranao raiso ny fanahiko raiso ny fanahy
diovo tempolinao fiotempoli reso ao tompo raisoa o tompo ho anao mihitsy zao ho anao mihitsy zao ho anao manokana ho anao manoka ry mpamonjy tompo soa ry mpamonjy tompo ho anao dia anao tokoa ho anao dia anao toko ho anao mandrakiza. Toizatsika ihany amin'ny raha fifoazana sady isotra n'Andriamanitra tsika isoranay Zanahary. Isaoranay Zanahary, isaoranay Zanahary, isaoranay Zanahary, izy mitasy miaro, izay mitasy miaro, isaoranay Zanahary, izy mitasy miaro, isaoranay Zanahary, isaoranay Zanahary, isaoranay Zanahary, izy mitasy miaro, izay mitasy miaro, isaoranay Zanahary, izy mitasy miaro, izay matoky an'i Jesosy, izay matoky an'i Jesosy, izay matoky an'i Jesosy, velona tsy misy marary, velona tsy misy marary, izay matoky an'i Jesosy, velona tsy misy marary, izay matoky an'i Jesosy, izay matoky an'i Jesosy, izay matoky an'i Jesosy, velona tsy misy marary, velona tsy misy marary, izay matoky an'i Jesosy, velona tsy misy marary, izay miakatra ho an'ny an-danitra, izay miakatra ho an'ny an-danitra, izay miakatra ho an'ny an-danitra, tsy mba misy milanjavary, tsy mba misy milanjavary, izay miakatra ho an'ny an-danitra, tsy mba misy milanjavary, izay miakatra ho an'ny an-danitra, izay miakatra ho an'ny an-danitra, izay miakatra ho an'ny an-danitra, tsy mba misy milanjavary, tsy mba misy milanjavary, izay miakatra ho an'ny an-danitra, tsy mba misy milanjavary, isaoranay Zanahary, isaoranay Zanahary, isaoranay Zanahary, izy mitasy miaro, izay mitasy miaro, isaoranay Zanahary, izy mitasy miaro, isaoranay Zanahary, isaoranay Zanahary, isaoranay Zanahary, izy mitasy miaro, izay mitasy miaro, isaoranay Zanahary, izy mitasy miaro. Sotra tompo, sotra tompo, sotra tompo, sotra tompo, sotra tompo, izay ihany ataon'ny mpitandrina. Tsapako ny fitiavanareo, fiazakazahanareo, ary izao fankasitrahana ataonareo izao tsy voavalina izany. Ho tanteran'Andriamanitra aminareo aneny teniny hoe hita an'izay rehetra manasoa anao ahy. Tanterahana zany hitombo zato eny arivo tsy manatapirana, ohatran'izany ny fahasoavan'Andriamanitra anonerany zay rehetrarehetra laninareo. Eno zany misaotra azy ahy. Misaotra ny antity be dehibe falaza teo ao amin'ny Foibe zay mpiara-miasa amin'ny Dada akaiky indrindra, ny rantsa-mangaika rehetra izay voalaza teo, ao ny 3FM, amitsangano moa nareo fa toa tsy nisy ny teny izany teo, sa fa nisy? Efa nisy. Ao ny RMM izay
mpandinika ny volanatsika manerana ny Madagasikara mba tsy hisy tomika izany. Ao ny biblika izay mampianatra be dehibe ny mpitandrina marobe. 100 isan-taona ane zany no avoaka ka dia mankasitraka anareo rehetrarehetra re tokoa Andriamanitra ny fiadanana maly fitia anareo. Ao ny PS solontenan'ny fiangonana rehetra maha-présidence synodale azy any amin'izay nalenareo any ataovy tsara lazaina daholo ny hoe fony dada hono dia ho aty daholo ka dia misaotra anareo ary efa nolazaina izay nitapahan'ny MFF zany MFF zany moa mpiandraikitra Foibe zany mandinika ny raha rehetra alohan'ny synode lehibe amin'ny taona ho avy. Tapaka tamin'izany lazaina amintsika rehetrarehetra fa tsy hanaraka ntsony ny fomba izay nanokanana mpiandry hatramin'izay tsika. Ina moa zany fomba zany? Tonga zoma, sabotsy, lahady dia miala. Kely zany. Faharoa, teny anankiray eo amin'ny baiboly ihany ohatra hoe ty taona ity ary 3 volana ray ihany atao masina sisa dia fotoanany hoe Jehova mitsinjo antsika tsirairay avy. Tsy izay intsony zao fombantsika hatramin'izay dia toriteny ray ihany maraina, ny maraim-baovao toriteny ray ihany, teniny ray ihany. Iny ihany mbola verina indray amin'ny 7, nohatran'iny ihany verina indray amin'ny 2, averina indray amin'ny 9. Tsy zany intsony zao mahamonaminaina hoy ny olona izay nanaraka an'izay hatramin'izay. Tsy zany intsony ny atsoantsika izao. Araka ny toby lehibe ny teolôjika sao tanàna akary malaza farimena manolotra niaraka tamintsika ihany manao teny anankiray ihany fa reo telo hafa rehetrarehetra eo amin'ny 9 tonga herinandro mialoha amin'ny 9 misy mpitoritena mpampianatra manko mampianatra soratra masina adiny ray sasany adiny 2 hira ray fotsindray dia miditra indray toriteny hafa indray adiny ray sasany adiny tsy misy mihetsika mihitsy vahoaka be ohatra tsika zany tahaka izany koa ny arivo tsy nisy resaka ninina fa tsy ampy soratra masintsika fa izay taomana ny olona rehetra mandritra ny herinandro be zao latsinainy, talata, larobia, lakamisy, zoma, sabotsy, lahady 7 andro zany amin'ireo toby marobe ireo ary mahazo aina ny olona rehetrarehetrarehetra amin'izany. Amin'ny 2026 zany dia taona ny vahoaka rehetrarehetrarehetra mihitsy sika herinandro any mianatra soratra masina tsy toriteny fa soratra masina mampibebaka, soratra mantra mahatonga hiasa ampifaliana, hiasa ampitiavana. Hitanay fa tsara be iny lalana natorin'i Jesosy iny, tsy ampy an'izany tsika. Misaotra antsika rehetrarehetra mipesa hitondra zany lalàna vaovao hitondrana ny fifoazana FPVM zany dia mampamangy fiangonana rehetrarehetra misy anareo any. Efa nahianao antsika vetivety teo ngamba ry zareo avy eny am-pitan-dranomasina
efa samy teny dodolo mbola tsy hitanareo to zay gasy marobe niany fiangonana marobe nandray fitenenana fa najanona fotsiny fa nangatahako hoe ianareo vazaha kosa re mba mitenena fa dia za menamenatra am'izany nareo dia tonga teo solotena anankiray izay ny rahaba ary mitsodrano nanao teny mamy fisaorana vavaka ho an'ny dada saotra tompo zany zany rehetrarehetra zany no milaza hoe miray fo amin'ny FPVM rehetratsika efa feny FPVM ny izao tontolo zao hoe ny fantatsika ny any Paris ny any Frantsa efa misy fiangonana 80 any ao ny any Belzika misy olo tena eto tonga eto ny any Allemagne misy olo tena tonga eto any Seychelles ny any Comore ny any La Réunion ny any Maurice tsy afaka ny teny teo hatramin'izay ary ny mafaly indrindra dia ny FPVM efa tonga mihitsy any amin'ny sinoa ary tena pasteur sinoa no nampianatra azy tomany mihitsy tsy mahay teny sinoa nanteny taminy aho hoe raha makany dia tondranareo miteny sinoa zay mahay miteny sinoa tsara fa efa vahoaka be ny any fa saingana zao no nataony hoe matahotra zay dada ozy fa mbola hoazana vonoina mihitsy azy re misy resaka Jesosy kanefa ozy zao fa manomboka amin'ny alefy isaorantsika an'Andriamanitra zany fa vahoaka koa zany zany ametra tanana esana an'izany tsy zavatra kely zany zay no milaza fa tena momba antsika Andriamanitra miara-miasa amintsika Andriamanitra ary tsy mahafoentsika Andriamanitra samy ten'Andriamanitra daholo tompoko am'izany ty anankiray ty ihany ny resaka nofo vakiko fa azafady indrindra fa na be dehibe ary zany dia tsy fotoana lehibe ohatra zao fa ity anankiray ty dia tenenako no ty zana nofo dada hoe natao raharaha ny zanako vavy dia nisy avako manisa ny olona asaina dia misy efatra sy roa ao anatin'ilay izy dia nova tampoka ilay nofo hoe nifankahita tamin'ny pasteur Romain mivady ony i pasteur Romain eo arinako dia hitako malahelo zareo fa tsy nolazaina dia niteny pasteur Romain hoe tsy miteny ianareo nefa izay afaka manamasina an'ilay mariazy dia novaliako hoe ilay izy ary tsy tanteraka koa mariko eto fa mikasanao vodiondry sy soratra ny zanako amin'ny Desambra nefa ny dadany tsy mbola manaiky ny anaovana ny mariazy tena miteny aminao mihitsy miteny amintsika rehetrarehetrarehetra rehefa tsy manaiky dada sy neny resy lahatra izy aloha tokantrano tsy mahazo tsodrano amin'ny dada sy neny zany iny tsy vaniny faharoa efa milaza mihitsy zany pasteur Romain izay voalaza eo hoe nahoana ianareo ny tsy mba miteny tamiko nefa izao afaka manamasina an'ilay mariazy zany hoe pasteur Romain zany tahaka anao koa zany dia afa ao anatin'ny sainy hoe atao mariazy nareo fa ny valim-babako ameny Jesosy anao kosa dia niteninao maneo hoe ka izy ary tsy tontsonika ina dikan'izany ekeny sa tsy ekeny tsy ekeny dia maiza mionona mba endry tsy anao adalàna sotra tompo zay ihany no lazaiko mahasoa antsika rehetrarehetra dia miteny ahy vita teo ary ny lanonana anolotra ny rakitra isika sady andray ny tsodrano
ny hira ataontsika de hoe tiako loatra ianao Jesosy, na i dada na ny sampana rehetrarehetra na ny antité samy hafa samyna tsara daholo, fa matoa miazakazaka manao asan'Andriamanitra dia mahatsara fa tia tena tia antsika Andriamanitra. Tsy adonono zany amin'ny fotoana lehibe tahaka izao tsangantsika rehetra. FPVM Mamiluta Dewanilana Menzinia Rabu Nipa Tena Piwatuku Nifasu Saranote Yande batu bibo tenuta yeana sena mama yenzeye nazindraina etsinamo mamizuru yananunia Ratuja Chitra Amina Mandrakiza teka ho any Jesosy. Vavaka isika zany niranay rehetrarehetra Jesosy, nahita fity teo anatrenao ny vahoakanao, sampana rehetrarehetra ho aminy, fiangonana rehetrarehetra manerana ny nosy, ny asa natao anao nankasitrahanao ary dia notahianao tokoa zay rehetrarehetra niaraka taminao nanao zany asa zany ampitiavana. Sotra Jesosy nanolotra zao fanatitra zao zay androany Jesosy, na keliny na beny fonay ho anao, ankasitrao itombo avo zato ary tsy manam-pahataperana any amin'ny paosy rehetrarehetrarehetra zay ny aviny, satria nanasoana izy. Nangatahako aminao tompo, mamindraha fo aminay fa mpanota daholo anay zay ianao mihitsy nilaza hoe tsisy manao ny marina ianareo na iray azy, mpandainga daholo zany zay rehetrarehetra Jesosy. Inona mbola asa vitan'izany? Fanarahanao ty ambony hazo fijaliana tena nitiavanao anay mihitsy, na dia ratsy aza ozy ianao avy hiara hiasa amiko, fa ho fitsiko tahaka ny ora-panala zany. Sotra Jesosy, sotra Jesosy, raiso zany zanota mpanota izany, zany nanao fanatitra anao androany, dia mandohalika izay manolona ny seza fiandriananao Jesosy. Menatra manolona ny adalanay, tsy mendrika koroanao zay fanatitra natao anao Jesosy, kanefa Jesosy raiso fa vokatra ny fonay rehetra manao hoe basina, basina, basina Jehova tompony voninahitra ne an'Andriamanitra rery ihany. Haleluya. Basina, basina, basina Jehova tompony maro. Mbola hivavaka indray isika
vitany amin'iny Jesosy fa hitodika any aminao ianao ny laza fa tsy misy zavatra ninninina azo atao raha tsy ianao manatateraka izany. Sotra Jesosy. Nanafatrafatra koa ianao hoe mba tsarovy ilay vavaka 2 minitra ataonareo amin'ny Alahady ao am-Fiangonana. Fa iny ane nitahiko anareo eo no anatonako anareo. Misaotra ny amin'izany teny izany Jesosy. Noho izany ara Jesosy, azafady indrindra mangataka anao mba hoe ny anodaboloha tsirairay avy hatrany amin'ny rihana any ambony any. Sotra Jesosy. Hoy ianao hoe andinidinika anao ane tahaka ny fandinidinika mpiandrondrinondry. Reo izy Jesosy. Io anilanao io faly anao nahita azy, nahita ny endriny. Mba ho tafaray aminao mandrakizay an'izy Jesosy. Ho eo anilanao foana amin'ny andro ihanim-pony anao etỳ an-tany. Mbola nampianao Jesosy hoe tandreny feonao ane aho satria nandritry ny alina ho ianao natsiaro anao. Reo raha ny malala anao tena tadiavinao no miona aminy. Mangataka aminao raha Jesosy azafady indrindra. Azafady mba iondrika kely ianao fa ny sofinao tsy mba lalidalovana. Na ny vavaka mangina ao anatin'ny fonay aza fantatrao. Bitsibitsika aminay ary ianao Jesosy manao hoe inona ny tianao hataoko aminao fa ho tanterahako aminao izany. Ianao raha nivavaka i Jesosy. Sotra Jesosy. Voarainao izany vavaka izany. Tsy misy diavoly le mpisambotra vavaka tsony mahasambotra an'izay. Satria ianao mihitsy no nandray tanana ny vavaka iandroany. Tonga ny amin'Andriamanitra ray ianao fa ianao mpisolo vavana ihany. Raha hitany ny fahadalanay rehetra, ditranay rehetra mahamenatra eo anatreny. Iondrika izy, alahelo izy. Atsangano ny tananao misy olatra Jesosy. Mariky ny fanakenao sy nanomezanao azy fahefana Andriamanitra. Fa raha mahita ny nombona tamin'ny azo fijaliana ianao, iondrika ianao. Dia mba ho inonao ny teniny, ny teniny Jesosy zanakao malalanao hoe raha io.
mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony. Dia ho tanterahanao Andriamanitra tenin'ny zanakao malalanao hoe hivavaka ho anao mba tsy ho levona ny fonao. Dia ianao nilaza hoe na inona ankatahanareo amin'ny raiko ataonareo amin'ny anarako, ataoko izany. Andriamanitra tsy mba mamitaka ianao, izay no Andriamanitray apetraka aminao izany vavaka izany. Ianao sisa any no mandohalika fa tsy izay intsony. Ianao ny tarahina fa tsy izay intsony. Fantatro daholo ny adresy misy anay Jesosy. Hitanao daholo ny lalana mampitondratonana anay isan'andro. Fantatro ny ady saina tsirairay avy. Tanterao ny teniny hoe moa misy zava-mahagaga ka tsy haiko va apetraka aminao zany mba hitasoa vely aminao reto vahoakanao reto. Ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay malalanay no metrahana izany vavaka izany. Raina izy ny an-danitra ho masina ny anarana tonga neny fanjakana ataona izy eo nay noho ny anna sahazo ary mamelany elokay tahaka ny amin'anay sy ary tondra ny mpapapana nanaovany anao ny fanjakana sy ny hery ary mvoninahitra mandrakizay. Raisontsondrano ho Jehovah tompony maro anao, zaho aneny Andriamanitra ao aza mitady hafa tsony, aza merikerika tsony, za eo anilanao, za ny afaka mamonjy anao za koa afaka miaro anao na iza leanao. Taridalana anao hiaro anao za Jehovah no miteny an'izany ary ho tanterahako aminao zany ho Jehovah mba fantatra ao za rehefa tia tena tianao hatramin'ny farany. Sotra Jesosy anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Jehovah o deraina ankalaza aina ny anara izao rehetra izao manajana faraina io mandraky faraina io mandraky Jehovah o deraina ankalazaina ny anarana izao rehetra izao manajana raina io faraina io mandraky raina io mandraky teka ho an'ny tompontsika rehetra intelytsika misaotra an' Jesosy manao hoe misaotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Halleluia. Masina Jehovah tompony maro amin'ny rehetra. Tanteraka tokony izany ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Dia samy mahereza to.
Hey.